dia mbola faly tavoana amintsika menakavo indray manaraka sy tapaka n'izao onjam-peo ny miaraka manonjy izao ankasitrahana foana ianao manjo lalandava izany fandaharana miaraka manonjy izany betsaka ny tsara ho fantatra maro ireo vaovao tiana ifampitafatafana fa amboaloha teny dia midera sy mankasitraka n'Andriamanitra foana isika raha mbola samy velonaina midriaria afaka mifanatry tava amin'ny alalana izao onjam-peo izao na amin'ny alalan'ny fahitalavitra izany na amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera satria dia hitantsika fa isan'andro dia maro foana ireo gasy namana mpiray-tanindrazana havana namana sy tapaka no mamoy aina noho ny arety mandripaka mahazo ny firenena amin'izao fotoana izao ankasitrahany ihany koa nareo mampita havatra ny hoe mba resao ny mahakasika an'izao mba ilazao ao anatin'ny miara-manonjy ao fa misy havatra tianay ampitaina koa dia raisina ampitiavana izy ireny ary hoezahana ny mampita tsy tapaka an'izany etaetantsika izany hoezahana ny miresaka n'izany azo atao hoe faniritsika ny fampitakavatra izay miaina antsika anaty fiarahamonina maro isan-karazany eny tsy hoe lahatariny tena satria mbola maro moa ny namana andray fitenenena eto hitondra ny famelabelarikevitra ara-politika hitondra ny azo atao hoe ny tsara ho fantatra mahakasika indrindra ny raha-pirenena indrindra fa ity hoe arety mandripaka eto amin'ny tany sy firenena ity koa dia efa ao anatin'ny antso atavy be moa ny namana Andrianjato Vonitsonga dia omena azy ny fitenenana asa rehefa aonao zokolahy afaka miditra avy hatrany manatitra ny raha mba tobola manaraka ity fandarana karamanonja ity namoaka ny fomba fideriny ny toekarena malagasy ny bata ny afrikanina momba ny fampandrosoana raha ny marina dia ny vokatry ny resaka ny fanaovan'ny bad na ny banky afrikanina momba ny fampandrosoana sy ny fanjakana malagasy no nakany io fomba fahitany ny toetra raha eto Madagasikara io sangy ny bad moa na ny banky afrikanina momba ny fampandrosoana no nanao rendu na restitution ho fantatry ny be sy ny maro ny votoatiny ny dinika ny fanaovana tamin'ny fanjakana malagasy fantatra tamin'io tatok'io fa 20 isanjato ny PIB ny arika-rena anatin'ny VB ny trosan'ny Madagasikara trosa ivelany io zany hoe mitetina hatrany amin'ny 4 milliards de dollars anoany ary ny 12.2 isanjato no trosa-panjakana anatiny zany hoe any amin'ny 1.10 milliards dollars anoany ny trosan'ny Madagasikara anatiny sy ivelan'ny tambatra zany dia anoany amin'ny 5.10 milliards dollars ny filana ho fanentanana mitoekarena amin'ity taona ity dia 20 millions de dollars 820 millions de dollars izany hoe mitovitovy amin'ny vola anampiny ny fianakaviam-be iraisam-pirenenan'ny Madagasikara tamin'ny tandasa ny atrehana ny Covid-19 io vola io izay mbola tsy mazavatra amin'izao ny fomba ny tantanana azy tsy fantatra na lany na tsy lany rehefa fanjakana no aiahin'ny mpampindra toy izany dia mahamenatra ary miaraka afabaraka amin'ny fanjakana amin'izany toe-javatra izany ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa ary ilay taremarika dia ohatrin'ny hoentin'ny mpampidrana maneso ny fanjakana mijoro amin'izao fotoana izao izany hoe efa nomena antsika io vola io tamin'ny tondasy saingy toa lanilany fotsiny tamina hoerahoera ny fidianana 4 maro be nanaovana gesticule politika sy nakaisa
namoana vola tsy azo nomarina subvention ny jirama oeraoera tany atsimo tratran'ny kere nefa tsy nitondra vokatra mbola mirohatra nandeha nitsomponenana ny vaoaka tany atsimo avy teo nefa ny TGV mihitsy no nanao ny fandaminana tany an-toerana na dia raharaham-panjakana azy no natao tamin'izany fotoana izany. Ireo katikatira moa tsy hita mandehandeha intsony amin'izao fotoana izao. Ny feo eno momba ireo katikatira ireo moa dia hafahafa be mihitsy amin'izao fotoana izao, mbola hambary eto ihany rehefa ampy ny fanadihadiana vita mikasika izany. Tombanana moa io filana ara-polo io hatrany amin'ny 820 millions de dollars. Fa raha raikitra izany dia ho tafakatra hatrany amin'ny 7 milliards de dollars latsaka kely ny trosan'ny Madagasikara. Ary raha ny fomba fiderin'ny BAD, Banque Africaine momba ny fampandrosoana azy, dia mbola hitombo be ny faty antoka hiatra amin'ny fanjakana satria 500 izany amin'ny taona ity. Raha ny vola nankatao avy ny conseil d'administration ny FMI na Fonds monétaire international ho antsika ao anatin'ny telo taona dia 320 millions de dollars. Izany hoe 10,7 ny filan'ny toekarena amin'ny ankapobeny raha io tatitra nataon'ny BAD na ny Banque Africaine momba ny fampandrosoana io no zoeny. Io vola io anefa efa trohan'ny service de la dette fanefana trotra taon'ny Madagasikara, izany hoe miverina any amin'ny tompony ireo vola ireo. Mbola miankina betsaka ny fiatsaran'ny famokarana eto Madagasikara nefa mahampy na tsy io vola 820 millions de dollars tombanana fa filany Madagasikara eo. Mila miverina ohatra ny fanondranana entana eto Madagasikara toy ny nickel izany ataon'ny Sherita izay nanaovana vavabe ka navoatery any orinasa io nanakatona ny usine tamin'ny herintaona. Toy izany ihany koa ny QMM Antolaniaro ary indrindra ny fanondranana ny lavanilina ataon'ny Madagasikara. Io vokatra io anefa tafiditra ary ampidirana politika maloto mihitsy amin'izao fotoana izao. Mangony fotsiny ny fahaverezan'ny asa 720 ho an'ny sehatra formel. Ny formel tsy mbola ara-dalàna izany, miantoka ny ampahanbetsaka amin'ny fampihodinana ny toekarem-pirenena izay voakasiky ny fahaseranana amin'izao fotoana izao. Noho ny fepetra tsy manara-penitra raisin'ity fanjakana ity. Ny informel mantsy no miantoka ny ain'ny vahoaka tonga taona hiasa. Misy hatrany amin'ny 1.10 tapitrisa mahery any ho any. Satria olona iray tapitrisa monja no manao déclaration eto Madagasikara, izany hoe io no mba formel eto amintsika amin'izao fotoana izao. Izany hoe tsy mihodina taxi bosy raha tsy eo ny informel. Tsy mihodina ny latoany raha tsy eo ny informel. Tsy mihodina ny indostria raha tsy eo ny tantsaha izay informel ny 900. Tsy mihodina ny fanjakana raha tsy manjifa ny vahoaka 2,700 izay mahantra fadiranova. Tsy ho vita nefa ny manana ny toekarena
araky ny fahitany ny banque africaine momba ny fampandrosoana azy raha tsy mitombo ny investissement fampiasam-bola ny fanjakana ohatra, eo ihany koa ny fampiasam-bola ataon'ny privé. Ny fanjakana izay atahorana ho tratra le paiement ny amin'izao fotoana izao. Toy izany ihany koa ny tokony ampiasan'ny privé na ny tsy miankina vola izay anfahita tanteraka amin'izao vanim-potoana hisedrana ny aretin-dratsy Covid-19 izao. Eo koa ny fanondranana ny vokatra vita eto Madagasikara izay efa nambarantsika fa tifotry ny politika politisianina amin'izao fotoana izao. Ny fomba fiasan'ny Taravatompoko anefa ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra mbola manalika ny secteur informel no fomba fijery azy amin'ny fiainana andavanandro eto Antananarivo renivohitra, ary tsy misy andro sy anenjehan'ny tompon'andraikitra ny commune Antananarivo ny secteur eto Madagasikara na dia ny fepetra ho raisiny aza mbola tsy hitan'io commune sy ny fanjakana io izay ametrahany tongony ankehitriny. Enjehan'andro aman'alina hoy aho ny olona te hamely tena eto Antananarivo renivohitra, nefa araky ny namarantsika teto dia Antananarivo renivohitra no miantoka ny 90% ny mise à la consommation eto Madagasikara. Ny asan'ny commune tarihany nainany teto aina nefa zara raha vitany. Tsy voala araky ny tokony ho izy ny fako, ratsy dia ratsy ny arabe, embouteillage manepotra, ny DDT lasa corruptogène miteraka risoriso satria tsy mahavita izany famaindrahana DDT izany raha tsy manome 500 ariary ho an'ilay mpamendraka ary 500 ariary ho an'ilay manao sonia sy mametraka tampon amin'ny taratasy. Ary ny ranom-panafody amin'io tsy mahafaty kadradraka akory. Ary rehefa tsy hoeny amin'ny toby famendrahana DDT dia efa manana cachet indray izao ny mpitandron'ny filaminana rehefa manome 1000 ariary taxi. Dia ny manodidina ny barao fiasan'ny mainatry toaina disa no ilana pompier maromaro no manasa azy ao mangiran-dratsy sasana amina rano basasaka hatramin'io arabe ny arkadio sy ny manodidina ny zaridaina afovoan'ny arabe ny falefatena rehetra iny. Ny sisy tamboho manodidina ny hôtel de ville moa dia no rarahan'ny gamera oil vidange mba tsy hahafahan'ny olona mipetrapetraka miala sasatra. Tena sotasota tsotro izao satria anjaran'ny gamera no miantoka mifaritra ho fialan'ny sasatry ny vahoaka izay tsy afaka mody amin'ny atoandro. Inona ihany izany no ilana ireto mpitondra reto. Oloavin'ny vahoaka tsy omem-bola fotsiny izany no tena ilana azy ireo. Heverina fa rehefa nofidiana izy ireo mbola tsy fantatra ihany koa aza na misy doublon na tsy dia lasa fananany ambatatenany ny tanàna na koa ny firenena. Mbola sambatra reto mpitondra reto manana vahoaka endry. Ambaramantsy fa tsy misy idiran'ny vahoaka mihitsy ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny fanjakana no tsy mahavoa, tsy mahay ny vola
misy eto Madagasikara izay ambaran'ny FMI fa misy vola eto Madagasikara fa ny fanjakana no tsy mahay mamory izany vola izany. Manamarina izany ny filasany souveraineté ary efa tsy hitany ny fomba ampiasana ny souveraineté dia averiny any amin'ny vahoaka izany dia ny vahoaka no masomadity. Tsy tafavoaka intsony mantsy ity fanjakana ity raha ny fijery azy. Ny vahoaka indray no mitaky sy manoro ny fanjakana ny fepetra mety aminy. Tsy afaka mihevitra raha intsony ny gouvernement tamin'izao fotoana izao.
ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta za mangina ohatrany sifotra nefa mitondra raha-pirenena mahavaivay. Diso avokoa ny fietsiketsehana nataonyity fanjakana ity hatramin'izay, manomboka any amin'ireo velorano ka hatramin'ireo tetikasa nidedadedahana CVO, cellule. Izao raha edy no karohina mba hitondra fanampiana eo amin'ny vokatry ny fikarohana mba hisorohana COVID-19 fa sempotra ny fanjakana malagasy. Ny tanamasoandro tsy hita izay ametrahana azy fa toeriny vahoaka. Ny raran'ilay volamena 3,7 kilao tsy hita sa mbola andiniana azy hatramin'izao dia mahaverevitra ny vahoaka malagasy ny fomba ny tantanana izany rehetra izany. Izay ataon'ny fanjakana manenjona avokoa ankehitriny matiasina hatramin'ny Imra izay nampalaza ny Madagasikara namerana an'izao tontolo izao. Mikasika-hevitra iverenana amin'ny maha-malagasy mialohan'ny alamady be izao no ity fanjakana ity. Averina indray fa ambony no nirazana ny filohan'ny repoblika raha nirafitra tanatohatra amin'ny ampy-pisina eto Madagasikara no resahana. Noho izany mbola fahadosoana goavana ny fidirana amin'izany lalana izany. Efa tsy mety intsony ny fanjakana amin'izao fotoana izao io. Noho izany tanàna Verisampy ny manova ny mety Andriamatoa Filoha. Mametraka ny mandam-piresaka indray. Dia mbola ankasitrahantsika hatrany ny fanonkevitry ny namana Zokobe Ndrenjato izay mahafinaritra ary lalina dia lalina tokoa. Manatitra ny fiarabahana antsika rehetra manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity andro alakamisy ity ary manao kopakopa-tanana ho antsika rehetra izay manaraka izany na eto an-tanindrazana na ny any ivelany. Misaotra manokana ianareo izay mampahery lalandava, tsy mitsahatra mivavaka ho anay, mivavaka ho an'ity firenena ity, fa indrindrandrindra mivavaka ho an'ny olona rehetra izay tratran'izao aretina izao. Misaotra n'Andriamanitra lehibe hatrany isika satria mbola meny tombonandro ahafahantsika miantso ny anarany ary ahafahantsika manao an'izao fandaharana izao. Mbola fahasoavana lehibe izany hoe manana tombonandro isika fa marobe ny olona manirina izany nefa tsy mahazo an'izany. Araka ny voalaza teo moa izany dia fa nanomboka ny fandaharana ny santatra ny fandaharana androany Zokobe Ndrenjato. Ary ho antsika rehetra izay efa zatra maheno anazy marobe no miteny ihany koa hoe mba te hahita anazy ihany koa. Te hahita ny namana Guy Maxime izay fantatritsika fa izy mirahalahy dia tratry ny antso-jay aloha hatramin'izao. Misy ny fanenjehana izay ataon'ny mpitondra fanjakana mikasika na izy mirahalahy ireo. Eny fa na ny tenanay raha mbola fantatra fa mbola tsy dia milamina loatra satria le fanehoana hevitra politika dia tsisy dikany eto amin'ity firenena ity izay milaza anazy ho demokratika sy manaja ny demokrasia. Fa rehefa maneho hevitra politika ianao dia fanenjehana no setran'izay. Ary izay no mahatonga antsika eto amin'ity miara-manonja ity miteny foana ary mampatsiahy foana fa ao anatin'ny ady fampandresena n'izany demokrasia eto amin'ny firenena izany isika. Eo anatin'ny fotoana itsika miady ho an'izany demokrasia izany ary ho an'ny fanajana izany tany-tandalana indrindrandrindra ary fa amin'ny tany-tandalana dia ny fanajana ny fahalalana politika, ny fahalalana fototra dia anisan'izany ny fanehoana hevitra toy izao
ny fanehoana hevitra na amin'ny alalan'ny tambajotra serasera na ny fanehoana hevitra ihany koa anatin'ny gazety antsoratra na any alalany amin'ny alalany ianao manjery rehetra reny. Tsika nefa fa mahafantatra fa tsy mahazaka an'izany demokrasia izany ty fitondram-panjakana ty, ary ho an'ny fitondram-panjakana ho an'ny mpitondra dia inona moa zany ny fomba fiteny anazy hoe sauvé par le gong, zany hoe ny fisiny ty aretina ity dia manome oxygène ho an'ilay fitondram-panjakana amin'ny lafiny anankiray. Ahoana no ilazantsika fa manome oxygène an'ilay fitondram-panjakana? Satria tamin'ny fotoan'andro antsika nanomboka tamin'ny fotoana nanovantsika ny fandaharana miara-manonja ty dia tadidio fa ambony dia ambony ny tension politique teto amin'ny firenena. Mbola tsy nidina teny an-dalambe kory tsika fa vao nisy fikasana fotsiny hoe andeha hanao tatitra ny sombam-bahoaka na idina eny Ambojatofo ny fametrahana mpitandro filaminana tsy toko tsy foroana, famoahana fitaovam-piadiana izay atao ampiororonana ny rehetra mihitsiny. Eny fa na ny ao anatin'ny fitondram-panjakana raha dia miororo mahita an'ireny fitaovam-piadiana ireny satria matahotra hoe ho ampiasainy ireny fitaovam-piadiana ireny ary dia atahorana fa isy raha mandrika, atahorana isy korotana ary efara amin'ny fionganan'ny fitondram-panjakana. Hatramintsika amin'ny teny izao aloha dia mbola manana an'izay obsession izay ny fitondram-panjakana. Oka nefa hazava tsara ny resaka, averiko tsara eto. Fa ny vahoaka no mampindrana ny fahefana ary ny vahoaka ihany koa manala an'izany amin'ny olona izay veriny fa tsy mendrika amin'izany. Ary izay no mahatonga ana amin'ny teny eto hoe sauvé par le gong ny fitondram-panjakana ny mpitondra, satria misy aretina aloha izay tsy maintsy atrehina, kanefa ho antsika rehetra izay mihaino ny fandaharana, ho antsika rehetra izay miaraka amin'ny miaradia amin'ny miara-manonja dia tsy tokony ho adinontsika mihitsy fa tsy azontsika andeferana mihitsy ny fahalalantsika, tsy azontsika andeferana mihitsy ny zontsika tsirairay amin'ny tokony hitenenana sy tokony hitakiana ny anjara andraikitry ny fitondram-panjakana rehefa tonga amin'ny fitoerana izy. Tsy tokony ho adinontsika ihany koa fa manana zo tanteraka ny tsirairay. Zafadoko. Manana zo tsirairay izay no amerenanay eto amin'ity fandaharana miara-manonja izay hoe tsy hoe misy ny aretina akory dia manginintsika. Tsy hoe misy ny aretina dia ny aretina ihany no anjara asa fitondram-panjakana. Zafadoko. Ny aretina tsy maintsy atrehina ary ny fitondram-panjakana no tompony andraikitra voalohany amin'izany fahasalaman'ny vahoaka izany. Ny filoham-pirenena tompony andraikitra voalohany amin'izany fahasalaman'ny vahoaka izany. Ary ny tompony andraikitra voalohany ihany koa nefa amin'ny fanajana ny fahalalana fototra dia mbola ny fanjakana ihany koa. Izany hoe zavatra miaraka ireo tsy azo sarahana. Ary izay no mahatonga miteny eto amin'ity fandaharana miara-manonja ity hoe sauvé par le gong ianareo dia ohatrany mangingina kely aloha satria samy manaja n'izany amin'ny anara-pahasalamana zany hatramintsika amin'ny teny izao. Kanefa averiko eto tsara satria tamin'ny fakomaly dia efa niteny teto hoe mila mpahafantarana antsika tsirairay fa mananjo ary mila conscient tsirairay. Ary tsika rehetrarehetra mahafantatra tsara fa ny fahalalantsika rehetrarehetra na tamin'ny fotoana tsy nisy ny état de nécessité sanitaire ary tamintsika nanao ireny fitsangatsanganana reny, tamintsika nanao an'ireny hetsika teo amin'ny magro reny, tatitra natao sombavam-bahoaka reny, nefa nisy ihany ny aretina tamin'ireny fa mbola tsy ohatr' izao situation na ny hoe crise sanitaire. Amin'ny izay lafin'izay zany no tiana hisarihana ny saitsika tsirairay hoe ny anjara andraikiny ny andraikitry ny fitondram-panjakana eto zany dia amerina tsara amintsika rehetra fa ny voalohany indrindra aloha ny siny zany fitondram-panjakana zany dia ny fisiny ny fitondram-panjakana dia tokony tsapany tsirairay any an-trano any am-piasana naiza zay toerana le fa misy fitondram-panjakana eto amin'ny firenena ity. Fantaniana mipetraka dia tsika tsirairay isika mihaino an'io fandaharana miara-manonja io, isika rehetra izay any an-trano any dia matsapa ve tsika fa misy mpitondra fanjakana miahy anao, misy mpitondra fanjakana mieritreritra anao, misy mpitondra fanjakana mahavaha ny olonanao. Samy manontany teny tsika any an-trano any na any am-piasana any naiza zay toerana ianotsika n'ity zao fandaharana miara
manonja zao. Inona ny andraikitra nataon'ilay fitondram-panjakana? Iza le mpitondra fanjakana hitantsika? Iza le olona miamandray andraikitra? Ary iza le misalovana ny andraikitry ny hafa? Ary iza le mpitondra fanjakana miafina ao ambadiky ny hafa? Ao anaty samy misy mpitondra fanjakana, samy misy tompon'andraikitra marobe eto amin'ity firenena ity. Fa tsy hitanao hoe ity ny tena mandray, ity ny tena tompony andraikitra mikasika an'izao, ity ny tena tompony andraikitra mikasika an'izao. Fa misy olona misahana ny andraikitry ny rehetra. Ary misolo fitondra fanjakana, ny filoham-pirenena, ny prime ministre, ny ministre, ianareo rehetra izay tompona raiki-panjakana, na gouverneur, na maire, na inona izay nametrahany vahoaka fitokisana, isika solombavam-bahoaka dia samy tokony mitondra ny anjara birikiny ary mampiseho izay anjara ndraiky ny tandrifiny azy zay. Tsy hoe solombavam-bahoaka andehanao ny asa ny exécutif, tsy izay no tadiavina. Tsy ny hoe exécutif andehanao ny asa ny solombavam-bahoaka na ny antemeran-doolona na ny l'olona. Tsy izay no tadiavina. Samy manana ny andraikiny tsiraray. Voalaza ny lalam-panorenana io. Ka disobe ny eritreritry ny olona hafa hoe nareo fa misy solombavam-bahoaka ny an'ity dia eto amin'ny miara-manonjy izy, ary misy ihany koa nefa manao ny anjara andraikiny amin'izay any amin'ny toerana misy anazy zay, ary tena anjara andraikitra maha solombavam-bahoaka. Solombavam-bahoaka dia ilazana tsara eto fa anjarantsika no manara-maso ny gouvernement, ny exécutif, manao contrôle et suivi ny exécutif. Firifiry amin'izay ho anareo miary manaraka zao fandarana zao, firifiry ny solombavam-bahoaka manao an'izay anjara andraikitra zay. Izao no fotoana hanehoana fa tena manao ny asana solombavam-bahoaka, solombavam-bahoaka. Aiza ny vola ampiasain'ny exécutif, aiza ireo vola izay fanampiana ary natao haidina an'ity ady lazain'ny filoham-pirenena fa ady lehibe tsy hita maso ity. Raha ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao dia misitrika daholo ny solombavam-bahoaka rafa tsy vitsivitsy. Ary rehefa mba mivoaka raha ny solombavam-bahoaka sasa izay mpanohana ny fitondram-panjakana, somary efa miemena kely izy fa misy vitsivitsy kely ray roa mandehandeha eny ananina eny, mbola mandeha miborosy kiraro, lasa mbola manadio an'le exécutif le fitondram-panjakana, tsy mahavany olana, tsy mahay mitantana, le mampiseho mihitsy le défaillance flagrante ny fitondrana, ny firenena, ny fitondrana ity fanjakana ity. Tsy manao an'le anjara asany. Averiko eto ny solombavam-bahoaka tsy natao hanao ny asa ny exécutif ary hiaro ny exécutif. Au contraire, atao anara-maso ianareo, atao anara-maso isika. Ary zay no ataony eto miara-manonja eto ny anjara andraikitra ny solombavam-bahoaka. Itsika rehetra zany mametraka an'izay lalana tokony hizorana zay satria itsika ngefa train de dérailler. Efa niala tamin'le lalam-by, le fiaran-dalam-by dia mila verina amin'ny laona io, ary zay no balizy ataony eto miara-manonja. Ary averiko eto foana ho iaho hoe isika any tokantrano any aza mionona fotsiny efa misy any ianao miara-manonja dia miteny dia mihaino fotsiny. Tsy vitany mihaino fotsiny tsika fa mila mandray andraikitra ihany koa. Fa komaly efa niteny ho iaho hoe misy maro ny fomba fanehoana zany fanjaitana andraikitra ireo vahoaka ihany koa, ianareo mponina ihany koa. Mila mampaneno lakolosy sika, efa nisy nampaneno vilany, vilisy ny sisa rehetrarehetra. Efa nisy an'ireny fanehoana izay anehoana izay fahalalantsika tsirairay any an-trano izay. Ary sarotra ho an'izany mpitandro filaminana zany ny anakana an'izany aloha hatreto. Satria raha olona noana no maneho fa noana izahay, aiza le mesure d'accompagnement izay ataon'ity fitondram-panjakana ity, aiza le vola natokana ho an'izany edina amin'izany Covid, pandémie zany, hatramintsika miteny izao nge tsy misy mangarahara, tsy misy ny tatitra araka ny tokony ho izy izay avoaka fitondram-panjakana. Ary hitantsika tsara fa kendaroroka ny fitondram-panjakana. Tsy manana an'le moyen intsony izy, na moyen vola zay mino, fa mbola ao daholo ny vola sy satsilaninareo sy nampiasainareo tany amin'ny tsisy. Fa ny bailleur de fonds koa moa etsy an-daniny manery ihany koa hoe aiza le tatitra aloha amikasika ny fanalaninareo hatramin'izay.
dia sahirana ny fitondram-panjakana satria tratra eo daholo ny zavatra tsy nety rehetra reny ke mbola tsy vita foana renyreny aferana écran plat reny taizana izany teto amin'ny firenena teto amin'izao tontolo izao raha tsy taty Madagasikara nisy hoe volana edina amin'ny Covid-19 dia navidianan'ny CCO izay nitarihan'ny ministry ny atitany tamin'herintaona hividianana zavatra miompampana be dia any amin'ny tranombarotra isan'ny vadiny ihany no hividianana an'ilay télé écran plat raha ny vidiny normal dia tafakatra hatrany amin'ny 500 isanjato na 200 isanjato mihitsy ny vidiny écran plat izay nividiana dia tratra teny an-dalana teny moa ny facture sy ny zavatra mifanaraka amin'izay. Hatreto aloha izany aloha ny Bianco dia mbola mangina ary nisy fotoana raha moa izany Bianco izany dia nilaza mihitsy ny zavatra voalaza ary mila afantarintsika isan'andro hoe manana zotsika tsirairay hitaky ny andraikitra tokony ho ataon'ny fitondram-panjakana rehefa tsy mahavita ny andraiky ny fitondram-panjakana fantatritsika ny anaovana anazy. Tsy hoe misy ny aretina eto dia mangina koa tsika rehetra dia misy ny aretina eto dia mifantoka tanteraka any amin'ny Covid-19 isika rehetra ny tokony hifantoka tanteraka any amin'ny aretina miady atao amin'ny aretina akoatra ny isika zavatra tokony ataontsika tsirairay dia hoe miaro ny tenantsika dia miaro ny hafa dia manao any geste manaja ny geste barrière rehetra fa ny voalohany miady amin'ny aretina Covid-19 ary tokony hivaky loha hikondoha isan'andro san'andro dia ny fitondram-panjakana ny pouvoir exécutif tsy misy akoatran'izay aloha ary ny biby tsy manandoha tsy mandeha matoa tsy mandeha araka ny tokony izy ny ady amin'ity Covid ity dia tsy mandray ny andraiky ny tokony ho izy ny fitondram-panjakana manomboka any amin'ny filoham-pirenena izay tokony garant ny fahasalaman'ny vahoaka sy miaro misahana miaro ny fahasalaman'ny mponina ao anatin'ny firenena sahana. Voalaza foana ary tsy maninona fa verimberina foana eto amin'ity fandaran'ny miara-manonja ity fa dia culture de médiocrité no misy eto amintsika, culture d'irresponsabilité. Tsy misy an'izany hoe olona mieritreritra ny zavatra ho tsara lava ho mieritreritra ny zavatra tsara zany eto amin'ity firenena ity. Zao moa zany dia mampalahelo ny zavatra mitranga fa tamin'ny fakomaly asa oviana iny dia nahazo ny vaccine voalohany ny première dose ny première livraison ny dose ny vaccine ny Nosy Comore dia sady meno maneso angamba tsy malagasy izay nolazainy fa isika no ampindram-bola an'ilay Comore tamin'ireny fotoan'andro nanaovan'ny propagande ireny tamin'ilay fotoan'andro ny tenenana fa tsy ilaina ny bailleur de fonds tsy ilaina ny Banque mondiale tsy ilaina ny FMI fa itsika malagasy indray no ampindrana vola ny Comore dia afa-baraka tanteraka ilay malagasy Madagasikara io nge tsy ny filoham-pirenena rery no afa-baraka voaviravira le anarana Madagasikara amin'izao fotoana izao fa le Comore izay ny sous-estimena nambanimbanina nafokafokaina ny barabarana lasa le Comore izao no lasa ny alohan'ny Madagasikara lasa voasongo Comore Madagasikara dia tsy mba menatra ve tsika nosy ngeza be ty afa-baraka tanteraka tsika moa zany efa ataony nosy Maurice sy nosy la Réunion efa tsinotsiniavina mihitsy ana tena sous-estimen'ireo olona ireo tsika fa amin'izao fotoana izao le Comore nambanibaniny ny filoham-pirenena dia io izy lasa aloha izy mikasika ny mécanisme COVAX fa le eto amin'ny firenena malagasy le Madagasikara iny moa efa naneho ny heviny ny filoham-pirenena hoe izy tsy mankatoa an'ilay vaksiny izy tsy te hiroso any amin'ny vaksiny fa ny anazy mbola ny CVO ihany satria le business le business d'État io moa zany le biziny fitondram-panjakana no mamay anazy hoe CVO zay efa nanaovan'ny firenena afrikanina resa be efa nataon'ny olona ridicule tanteraka le Madagasikara le filoham-pirenena mihitsy na tena nataon'le journaliste afrikanina tena nalalany anarany afa-baraka tanteraka tena ridiculisen'ny olona tanteraka mihitsy le filoham-pirenena malagasy iny moa zany anjaran'izany anjaran'ny filoham-pirenena zany
raha malala menatra izy anazy tsy malala menatra izy anazy fa le firenena malagasy voaviravira sy voateniteny ao anatin'izay le vahoaka malagasy voaviravira sy voateniteny ao anatin'le fanaovana tsinotsinona nanaovany afrikanina journaliste afrikanina émission spéciale mihitsy hoe le Madagasikara mikasika le CVO mikasika le filoham-pirenena nataony olona fresaka sy ny CVO-any ary efa mezan'ny olona moa tamin'ireny fotoana reny dia nomezan'ny olona mihitsy tena afabaraka tanteraka hoe ny tena moa zany mba solombavam-bahoaka ihany mba mifandray amin'ireny journaliste reny any ivelany hoe fa ahoana marina izy ity dia menatra ny tena raha azo natao sitrika ambany latabatra dia nysitrika ambany latabatra fa ny firenena ny eboebona daholo zao rehetrarehetra zao nanaovana fiesesehoana nanaovana oeraoera tonga ny avion anankiray avany a Congo avany a Cameroun rehetrarehetra zao nanaovana an'izao geste rehetrarehetra zao hoe nizaraina nyity CVO tambavy CVO Covid inona moa tsy tadidiko intsony inona organique dia me daholo ny olona fa nanantena daholo fa dia hoe araky ny teny filoham-pirenena fa dia hoe isauve an'izao tontolo izao Madagasikara ary hitodika aty Madagasikara daholo ny mason'izao tontolo izao fa afahambaraka tsy misy ohatr' izany manjoa antsika ary izay no mahatonga anay atao miara-manonja amin'ny teny foana hoe rehefa tsy naomby le izy a rehefa hita fa tsy nety a dia tsy maninona no mibaboka l'erreur est humaine fa mbola miziriziry amin'ilay zavatra tsy mety zay no tsy ekazo ekazon'ny saina ikena teny enjehana indray aloha teo raha edy ringa edemont nataon'izao fomba rehetrarehetra zao nanaovana an'izao intimidation rehetrarehetra zao avy eo nefa dia iny dia verina moramora indray nandadilady sy nanambitamby ny nga edemont amikasika EDA sy ny ED4 satria marobe ny témoignagen'ilay olona asa ho atao inona indray anaovana reo business indray reny fa tsy mieritreritra hoe ahoana ny hitsaboana hanavotana nyrety vahoaka marary rehetrarehetra rety efa be dia be efa eninay daholo nisy ny commande amin'narivony mihitsy ao anatin'ny fitondram-panjakana dia anao business n'izany EDA zany dia tsy mba mieritreritra n'ilay vahoaka malagasy mihitsy raha 20 000 ariary ny vidiny dia asa ho amidinareo ohatrinona indray izy io sa eritreretinareo ampidirina ao anatin'ilay CVO indray dia miova indray ilay anaran'ilay CVO ED1 maninona olona nanao an'izany resaka raokandro malagasy nanao an'izany fikarohana zany vaniala zany Homéo Pharma zany Imra zany nalaza tamin'izany mbola marobe ireo rehetrarehetra reo izay nahitan'ny olona soa ary nao anatin'ny fitondram-panjakana raha be dia be ngeny nanao an'izany fa le fomba nanaovanareo anazy politika mihitsy namitenareo an'ilay orinasa sy nanaovanareo an'azy business politika dia izay no mahasimba n'ilay réputation bonne réputation an'ireny raokandro malagasy ireny tsika ke manan-karena zany plante médicinale zany ary ny chercheur rehetra ny manam-pahaizana ny mpikaroka ny ivelany rehetrarehetra any be dia be ny tonga aty Madagasikara manao fikarohana mijanona any anaty ala mihitsiny mijanona any anaty ala any amin'ny faritra avaratra iny be dia be ny toerana izay ahafahana manao an'izany recherche amin'ny resaka plante médicinale zany ny mpanao fanafody any ivelany ihany be dia be no manafatra an'ireny huile essentielle sy ireny matière première aty Madagasikara hanaovana fanafody ary anisan'izany ny Imra zany madéglucile zany fialana amin'ny madéglucile zany ke namidiny tamin'ireny orinasa ngeza be ireny Sanofi mpanao an'ireny fanafody chimique ireny be dia be zany zavatra mitranga zany fa tsy hoe rehefa raokandro dia ratsy fa ny plante médicinale no avenir ny fikarohana sy ny fanaovana fanafody ary tsika malagasy tsy nainana roatra zay fa au contraire le fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao dia nopiteny politika le fahaiza manao le malagasy sy le réputation le fahafahan'ny olona le malaza tsara zany amin'izany zany malagasy zany amin'ny Madagasikara amin'izany fananana zany plante médicinale zany araky ny voalaza teo ihany koa dia omaly tsika teto nahita tsara fa nisy fasairanana ny fandarana miara-manonja ny antony dia satria fakomaly alina dia tapaka ny jiro ary tenentsika eto foana hoe jira maty
isan'andro san'andro jiramaty tsy hitany fitondram-panjakana mihitsy ny vahaolana mikasika zany jirama zany ny haute tension fa tsy izany fotsiny no zavatra mitranga mahita kisoan'ny liana ny jirama dia zay no resana hoe ny anjera amin'ny poto tary fa isan'andro san'andro fa dia misy poto menjera foana isaky ny tapaka njiro ny délestage isan'andro san'andro mitohy foana akoatran'ny olona zay maty ary mbola misy olona manao témoignage hitantsika anatin'ny tambajotra serasera aza mandatsy amin'ny maty ianareo indrindrandrindra fa ianareo miaro fitondram-panjakana ianareo sombavim-bahoaka mianikanikany amin'ireny ainao manjery rety seroa reny milaza fa hoe tsy nisy jiro tapaka zany tany amin'ireny CTC na Mahamasina tany amin'ny toerana hafa samihafa reny fa CTC Mahamasina aloha fantatritsika nisy olona maty tao no fatapahany jirama ary maty ny oxygène. Misy fianakaviana amin'ny témoigner fa maty ny rainy ny ray mpianakaviana no ny fatapahany oxygène ary tsy hitany dokotera intsony zay zavatra tokony natao satria sepotra tanteraka le olona ary namony ainy dia mbola sahinareo no miteny hoe tsy nisy an'izany aza manody ianareo zany zavatra mitranga zany tena aza manody ianareo zany zavatra mitranga zany satria manao tsinitsinina ny maty ianareo manao tsinitsinina ny marary ianareo dia ohatr'izay ihany koa ny zavatra nitranga tao amin'ny fakomaly alina simba ny fitaovana teto amin'ny miara-manonja voatery namboarina zany moa zany mbola tenena hoe ny aina ambonin'ny zavatra rehetra ho an'ireo olona marary izay mila oxygène sy mila fitaovana rehetra izay ahafahana miaina eny fa tsy ny olona marary ny covid rery ary zany ny olona ao amin'ny réanimation tsy voatery voan'ny covid daholo fa misy olona manao AVC misy olona manao rupture aneurisme misy olona marary zavatra hafa mihitsiny ao tsy mahatsiaro tena ilana ny fitaovana rehetra any amin'ny réanimation ary zay zavatra olona marary zay ohatra ny adinoty fitondram-panjakana ity satria mbola anjara ndraikitra reo zany anjara ndraikitra ministera fahasalamana miany fahasalamana sy ny fitaovana rehetra ahafahana manavitra ain'olona ohatra ny hoe covid fotsiny marary eto tena zava-dehibe satria covid no aretina misy amin'izao sy malaza zava-dehibe ny ady ataontsika amin'ny covid fa tsy tokony ho adinoana ihany koa fa misy olona marary be dehibe zay mila famonjena ary anaovana anso avo eto mihitsy hitenenanareo fitondram-panjakana hoe aza variana fotsiny ianareo any amin'ny covid-19 fa misy olona mila anareo ihany koa reny olona manao insuffisance rénale reny mijaly dia mijaly amin'izao fotoana zao aza manana ny havany manao dialyse isan'andro na isan-kerinandro na indroa isan-kerinandro sady lafo dia lafo za manao dialyse zany ny enti-manana tsy maharaka intsony fa etsy ny daholo ny rehetra dia ny olona marary zavatra fa lasa voan'ny covid-19 ihany koa zay no tenenantsika eto hoe mbola anjara ndraikitry ny fitondram-panjakana zany ny andro ny covid deuxième vague na ny aretina variant vohita voaingana ny variant sud-africain tsika zay vao hoe anafatra an'izao anao an'izao atramitsika amin'ny teny zao efa firy-volana zany zao ny aretina dia fitaovana mbola tsy misy ihany mbola tsy ampy ihany mbola miantso vonjiny ary ampina miantso vonjiny ary ao ampina mitady vonjiny ary mitady fanafody ary mitady vonjy amin'ny oxygène araka tenentsika hoe tsy nisy mihitsy ny fitondram-panjakana nanana an'izany eritreritra nanao an'izany anticipation zany ary le jirama ao anatin'izany manampitrotraka le jiramaty araka ny tenin'ny olona dia hoe tsy manina fa mbola tapao foana androany tapaorapitso tapaorafakapitso mbola tsy tezitra tsara zahay mbola tsy ampy le fahatezeran'le olona fa toy izy foana dia hitantsika eto le izy akoatra ny zavatra simba jirama nge fa tsy manolo ny zavatra simba ntsony amin'le jiro miakamidina jiro maty dia mirehitra dia simba daholo fitaovana rehetrarehetra lafo vita any amin'ireny toerana rehetra samihafa reny fa nisan'izany victime n'izany miara-manonja tafiditra ao anatin'izany na ny connexion ara ny telma ny fibre optique tsy fantatra ntsony inona midolo ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao fa dia samy manao izay ataony eto samy miany tenany eto ary samy mamonjy ny tenany daholo eto le culture de médiocrité mitohy foana ary mitohy tsy mijanona culture d'irresponsabilité
tsy responsable mihitsy fitondram-panjakana fa rehefa misy zavatra mitranga ratsy dia ilika any amin'ny olona le izy. Jamais responsable, araka ny tenena teo hoe vous n'êtes jamais responsable. Culture du népotisme. Ny kitrano otrano dia mitohy foana mifanendrena olona moa zany ho membre ny HCC, ny vadiny raha ihanina amin'ny fitondram-panjakana no atao membre ny HCC. Teto moa zany le ministra mpisahana ny asan'ny olona rehetra iny dia miteny any amin'izany hainao fa mikritika nga ny olona dia tsy hoe tsy maintsy maître ianitra no tendrenana amin'ny HCC. Miandry ny anjarany izy amin'izay andraikitra tokony ho ataony fa ampy anazy aloha zao ny andraikitra mahasolom-bavam-bahoaka azy. Ary tena manao ny asa solom-bavam-bahoaka izy zao, mendrika azy le toerana misy anazy amin'izao. Tsy hiady aminareo izay toerana hoe andeha hanao via HCC na inona, tsy miandro tendrenareo zany izy. Olo-kafa no tendre eo raha ohatra nareo ka endry. Fa nareo moa zany efa hita fa olona tsy endry, tsy manana an'izany fahendrena zany dia ny vadiny ianina no apetraka ao dia ny vadiny SGP adjoint ny apetraka eo ny anankiray. Ary ny mahavariana nge dia juge judiciaire ny akabetsahany ao, asa isaina amin'ny ratsan-tanana ny olona nanao ny nianatra mandalina manokana zany resaka droit constitutionnel, resaka tiara ny marobe ao. Za tsy miteny hoe tsy manana an'le profil anareo, fa raha ny traikefa kosa aloha ny nanana anareo tany amin'ny mampigadra olona tao amin'ny parquet nataon'ny anankiray le vadiny SGP. Oka zany fantatry ny vahoaka malagasy eto. Rehefa misy ny aferafera tiany zareo atao, misy olona tiana ho adoboka na olona tiana ho avotana, dia ny SGP adjoint ny présidence no mameno ny baiko rehetra ao amin'ny tribunal ny première instance Antananarivo ary tao ary amin'ny membre ny HCC. Anisany zay fa ny anankiray vadiny directeur général ny ao anatin'ny fitondram-panjakana ihany dia iny koa natao ary. Dia ny ao anatin'ny fitondram-panjakana rehetra raha vao iresaka ianao rehefa membre gouvernement, ministère mihafa. Rehefa ministra ny anankiray dia secrétaire général zany ao ministère ny zany zao izy menakavy le izy tokony hovaina mihitsy hoe tsy ministère ny environnement fa tena hoe ministre ny olona le izy, ary tsy mandeha ny raha-pirenena eto satria izay ny zavatra mitranga. Tendrena direction régional ny anina mbola tena isaitsika amin'ny ratsan-tanana izay tsy ahitantsika hoe ianina fianakaviany ianina na ampidirina ato ka izy rehetra izy menakavy. Culture du népotisme. Araka ny teneniko teo iaho hoe rehefa ho avy ny tokoa rehefa manao anotaninan'ireo ministra ireo zany rehefa tonga ao amin'io antemera-pirenena io hoe efa maninona ianina sy anina sy anina no nitendrena ao anatin'ity ministère ty na ao amin'ny toerana ohatr'izao, satria ny lalàna misy lalàna velona eto Madagasikara dia mbola lalàna mbola manan-kery. Tsy azo atao ny manao népotisme, tsy azo atao manao trafic d'influence, tsy azo atao ny manao an'izao sampiavana no miara-miasa indrindrandrindra fa reny ao anatin'ny exécutif. Any amin'ny fitsarana raha moa tsy azo atao zany hoe raha ny mpitsara fianakaviana jusqu'à 3e 4e degré dia tsy azo ny atao ny mitsara n'iny olona iny. Maika ao anaty fitondram-panjakana, ao anatin'ny pouvoir, ao anatin'ny gouvernement zany. Ary tenentsika eto foana hoe ataotsika dridrangilo ny resaka vaksiny.
vaksiny ny eran-tany no famonjena ny olona. Misy efa mieritreritra 3e vague, misy mieritreritra efa 4e vague. Ny dikan'izany tsy maintsy hiara-hiaina amin'ny virus io tsika ny eto Madagasikara indrindrandrindra. Ary efa mieritreritra fa hoe ny virus muté foana, miovaova foana isaky ny fotoana. Tamin'heritaona zao hafa ny virus tonga teto, efa misy virus vaovao tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana zao. Dia efa tokony mi-anticiper zany le fitondram-panjakana. Ary tsy misy mieritreritra afa-tsy hoe vaksiny ahafahana manafitra an'ilay olona aloha hatreto. Mitsabo. Ary tsika mahafantatra tsara fa be dia be ny olona efa voan'ny Covid tamin'heritaona, efa nisy voan'ny Covid tamin'ity taona ity, fa mbola miverena an'ilay Covid indray izy zao. Ny dikan'izany na dia nisy ara fitsaboana, efa nisy ara zany tsy marina ny voalaza hoe rehefa voindray mandeha tsika dia tsy tratra intsony. Diso be zany ilay fieritreritrintsika. Satria nahavana akaiky ara dia nisy an'izany tratran'ny coronavirus tamin'heritaona. Nisy tratran'ny coronavirus tamin'ity taona ity, dia mbola tratra izy amin'izao fotoana zao. Ny vaksiny no natao ary mbola atao ho fanefitry n'izany aretina zany. Ary ny aretina rehetra izay misy epidemia ohatra zao dia atao andaniana vola be any ivelany any, atao andaniana fotoana be manaovana recherche. Fa Madagasikara moa zany, satria filoham-pirenena izay ny tiany, izy no mandidy tsy manapaka ho an'ilay vahoaka malagasy dia kamo izy, tsy mazoto izy amin'ny anaovana vaksiny eto amin'ity firenena ity. Dia izay no tadiavina eto, anaovany ina zany ny ahafahantsika tena manazava anazy dia anaovany angatahany fotoana manœuvre napahana hevitra sy fangalana fanapahan-kevitra. Satria ilay filoham-pirenena tsy mazoto anaovana vaksiny eto amin'ny firenena ity. Asa ny mety hampazoto anazy rehefa mahita an'ilay lalam-barotra izy, ilay anaovana business d'État indray, dia eo amin'izay fa hiazakazaka daholo amin'izay zareo hoe nahita Sputnik indray tsika fa any misy lalam-barotra ahafahana mahazo tombontsoa manokana. Iary mahita ny Pfizer indray, azahoantsika tombontsoa manokana. Fa ny fahalalana izy hatramintsika amin'ny teny zao aloha zany dia mbola tsy hita ilay lalam-barotra aloha. Kanefa atsika amin'ny teny zao dia ny firenena rehetra mahantra, Madagasikara tena mahantra eo amboniny arenitsika, farany mahantra tsika, ary tena gisitsika amin'izao fotoana zao. Ioaran'ny Comore araka ny tenenina teo, amin'ny lafiny rehetra, amin'ny lafiny ekonomia Madagasikara dia ioaran'ny Comore. Ny Comore lasa ny alohantsika amin'izao fotoana zao. Tsika no gisitra, miady gisitra amin'izao fotoana zao. Tena pitena mihitsy ary tena viraviraina mihitsy ilay firenena noho ny tsy fahaiza manao n'ity fitondram-panjakana ity, noho ny tsy fahaiza mitantana ity fitondram-panjakana ity. Ny geste be dia be, geste teknika, ny geste, ny fisesoana ivelany, ny foebeboana, ny oeraoera, ninona rehetra matikambo, miaingo ambony tsikokotsika, miaino ambony aretina, miaino ambony fahatrana. Mino zany mba mipiripirina, mba miondrikondrika, mba tsy mivatravatra, mbola mizezizesta ihany. Anaovanareo firenena nge tena manala-baraka, tena hoe any amin'ny gisitra ve tsika amin'izao fotoana zao. Dia zao tsika jerena tsara raha mijery ny salanisa, ny taux de positivité ny vahoaka malagasy tratry ny aretina amin'izao fotoana zao, loha lara ny Madagasikara. Fa ny tsy ahafantarantsika anazy fotsiny, ny tsy ahafahantsika miteny an'izany eo anatrehana hoe mametraka mamoaka isa ofisialy fotsiny dia ny favitsian'ny test PCR milina mahery. Nen'olona amanetsiny ny olona maty, fa ny antsika raha PCR antsika firy mba ampiasaina mba isan'andro isan'andro. Fa ny atsasaka izay na atsasany latsaka kely manodidina ny 700 dia fa mampalahelo moa tsy hitanareo mpitondra
fanjakana ny olona any ambaniny any amin'ireny faritra iva rehetrarehetra reny. Feno maty ange any, feno marary ange any, fa reny ina moa nataony maître Ianitra eo. Za tsy dokotera fa ny fanorona be dia be. Lany ny fanafody, lany ny azithromycine, lany ny vitamine indray zany teneny miara-manonja. Tatoato aloha izy tsy mahasahy miteny intsony hoe mandainga miara-manonja e. Tatoato izy tsy mahasahy miteny intsony hoe manakorotana miara-manonja. Efa mireconnaître zany fa marina ilay zavatra voalazantsika eto. Tsy isy midémentira intsony satria tsika miteny foana hoe ny zavatra voalaza eto ange avoaka ny olona anaty tambajotra serasera e. Ary sarotra no mamaly en'ireny satria ny olona asiana sary mihitsiny. Izay raha moa eto mbola miteny hoe ataovy ho anareo rehetra izay victime ianareo izay manana an'ireny olona maty tamin'ireny jirama tapaka ireny, na mbola tamin'ny omaly, ny olona mijaly amin'io resaka oxygène tsy misy io. Ianareo izay manana ny maty ireny, marina fa tsy amin'izao maro lasa noho ny fabetsahan'ny maty. Henonay fa hatrany Mahajanga sarotra be no mandevina olona satria na ny toerana devenana ara efa tsy misy intsony ilay tanin'ny commune fa lasa mandeha any amin'ny tanin'olona tsotra ilay olona mandevina ny maty amin'izao fotoana izao. Etsy Anjanahary marobe maty. Fa be dia be izy ohatran'ilay vatapaty ihany io. Fa ianao zany dia mivaraontsana hoe zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, fa le fitondram-panjakana moa zany miteny fotsiny ilay filoham-pirenena hoe ady lehibe ty ataontsika ety, ady lehibe amin'ny aretina tsy hita maso. Fa rehefa ataontsika ohatra ny fiainana normal ny fiainana ao anatin'ny fitondram-panjakana. Fiainana normal, tout va bien, tout va pour le mieux. Mandeha ho azy, mandeha milamina tompona ndraiky mpanjakana sy ny fiainana ho an'ny vahoaka, ho an'ny sarababem-bahoaka. Ny fitondram-panjakana miaina normal ohatran'ireny tsisy ninina reny. Anika ilay vahoaka sasany nyteneko teo be dia be ny any amin'ny faritra sahirana sy ny faritra iva no miantso hoe maty ange, maty tampoka ihany e, ohatr'izao ny aretina ny tranga, ny sorotra aretina ohatr'izao dia mitovy ny fitondram-panjakana mbola ao anatin'ilay Tour d'Ivoire. Mbola ao anatin'ny lapa tsara tarehy ary manao conseil des ministres ary izy vomaly dio conférence. Zany hoe amin'ny alalan'ny teknôlôjia samy manao ilay super ministre moa dia nanao fisehoana oeraoera fa izy ony tsy marary ety izy hoy satria tany tambajotra serasera angamba nisy ny resaka hoe marary na manina ny aretina ange tsy mamenatra ny voan'ny Covid ange tsy mamenatra culture de cachotterie, zany hoe kinafinafina ny fiainan'ny firenena ny ao anatin'ny gouvernement ny prime ministre rehetra salaty ilay olona maty ilay olona dia aveo dia afenana ilay izy hoe rusy zany e. Tiana ny tokony mamenatra
ho an'ny tsika rehetra mihitsy zay zavatra zay fa be dia be ny olona menatra amin'izany hoe maty ny covid ny havany tsy mamenatra re zany au contraire ary fantatritsika fa tena hoe mafy be zany aretina zany mba hitandremantsika rehetra fa fitondram-panjakana manamaivana an'ilay izy dia lasa alain'ny olona tahaka hatramin'ny zavatra ataon'ilay fitondram-panjakana manafina ny fitondram-panjakana manafina koa le vahoaka ady lehibe amin'ny aretina nataontsika amin'ny aretina tsy hita maso fa le fitaovam-piadiana entina miadiny amin'ny aretina raha tsy misy akory oxygène raha tsy misy akory ny fitaovana raha tsy misy akory fanafody raha tsy misy akory mbola omaly mbola misy mitady lovenoxa ihany amaly zany tany anatin'ny conseil des ministres hoe amin'ny alalan'ny visioconférence nanaovanareo ny conseil des ministres le ministre anankiray miteny hoe salama daholo ny ministre rehetrarehetra ka raha salaminareo manina raha mivory miaraka ao anatin'ny salle fanaovana an'izany dia araka ny tenenay masaiko nareo mijery ny réalité any amin'ireny CTC rehetrarehetra reny ary ianareo tamin'ny conseil des ministres ny fanokafana CTC dia fambara fa tena be dia be ny olona marary raha tsy omby intsony ny toerana rehetra izay nisokafana teo aloha alerte nge zany hoe marobe ny olona vo fa tokony manaraka an'izay koa ny fitaovana ny oxygène sy ny fanafody zay ilain'ilay vahoaka fa tsy le olona tonga any dia mbola mivezivezy indray hoe aiza ny oxygène fa le fandriana fotsiny novonjena aty le fanafody mandehana aloha misy olona mividy fanafody fa zao ihany ny afaka omenanareo azithromycine azy vitamine C fa le fanafody miaraka amin'izay tsy misy araka ny tenena teo ny communauté internationale ary ireo chancellerie rehetrarehetra reo dia miandro vavalatsaka fotsiny hitondra sy hitondra fanampiana amin'ireny fitaovana rehetra na hena koa tsy ny communauté internationale zay mahafantatra fa misy fivoriana isan'andro isan'andro amin'ireny communauté internationale reny amin'ny covid koa any amin'ny toerana misy arenkere reny dia zava-doza ny valala manao ny ataony ny fièvre de la vallée du Rift mamono ny biby fiompy efa nitana vao nanomboka ny Israel rozy telo ange maty tany dia efa tokony heritreritra ny ministère ny élevage fa miandry amanjato ny biby fiompy maty zay vao taitra zay vao manao conseil des ministres indray hoe maka fepetra ny gouvernement tamikasika an'io aretina mikasika ny biby fiompy io miandry olona ny hena tsy mihinana anazy aloha ny tena fanafody indrindra fa aretina efa nisy zany efa tamin'ny taona efa atalina zay ny gouvernement moa tamin'ny taona 1970 efa nisy zany fa manque de visibilité fa afaka atao tsara no mievite ny propagation afa zao tsara ny misakana ny fiparitahan'ireny aretina reny vao manomboka izy fa tsy andrasana be dia be dia maty zay maty eo ihany tara lava toujours à la traîne retardataire lava ty fitondram-panjakana ty mbola tsy nisy otrity misy hatramin'izay nisiny zany mpitondra teto zany moa zany ary mbola iverena foana moa zany le resaka vaksiny eto ny vaksiny zay tadiavin'ny vahoaka miandry tsika amin'izao fotoana zao aiza ho aiza ny mécanisme Covax tsy isy mangarahara ao amin'ny fitondram-panjakana efa mandeha ny fotoana efa le fahataran'ny fotoana ray andro dia fisiany vaksiny farany aingana dia miaro manefitra manao fanefitra an'ireo olona mbola afaka manao an'izany vaksiny sy misitraka an'izany vaksiny zany aleo mpahafantarina eto ihany koa fa nisy ny note verbal nataon'ny fitondram-panjakana nataon'ny ministère ny
rarambahiny nalefa ny tamin'ireny chancellerie na mission diplomatique rehetra zay eto Madagasikara reny zay manome alalana an'ireny ambassade reny sy représentation na organisation internationale reny manome alalana an'ireny ambassade reny zany anafatra vaksiny ho an'ny personnel sy ny vady aman-janany ny eny fa na dia ny gasy malagasy ary na teratany malagasy ary misy pitsopitsony samihafa ao anatiny ao zany recommandation samihafa zay takin'ny ministeran'ny rarambahiny fa zany zavatra zany efa tamin'ny 25 mars zany hoe ny any amin'ny ambassade zany ataony karakarainy fitondram-panjakana nomena lalana ny any amin'ireny chancellerie rehetrarehetra reny fa le vahoaka malagasy le sarambambe vahoaka malagasy miandrina andreo fa gasy arina fa reny ambassade reny na reny représentation ny organisation internationale reny a dia rehefa ao anatiny reny toerana reny dia efa tsy Madagasikara intsony rehefa le firenena zay solon'ny tena zany fa na malagasy ary zao afaka manao vaksiny fa mbola misy pitsopitsony hoe tsy maintsy manao lettre d'engagement atsoratra manaiky an'izao nareo hoe manafatra amin'ny vaksiny dia mila fantarina ny vaksiny afara na ny isany ny daty ny olona anaran'ny le vaksiny nafaran'ireny ambassade reny dia ny malagasy zay afaka misitraka amin'izay ihany koa ny vady aman-janany dia tsy maintsy ampafantarina ihany koa hoe reto ny listan'ny olona zay ary satria misy pression avy any ivelany any zay koa moa mila fantarina foana hoe miandry fanerena avy any ivelany foana ny fitondram-panjakana zay vao mihetsika miandry fanerena avy aty amin'ny miara-manoza sy mimpanohitra foana ny fitondram-panjakana vao mihetsika fa tsy malala ny ataony taralava dia tsika zany tsy malala zao hoe sy ny FMI mikasika ny Afrika fanampiana ho an'izany Afrika zany anisan'izany Madagasikara mety ho gisitra ndraiky io tsika aloha zany amin'ny fandraisana fanapa-kevitra hoe azahoana fanampiana misy mahazo hatramin'ny 2 milliards de dollars mihitsy ange fa tsika mionona amin'ilay 150 millions 90 millions de dollars atambatambatra io iny zay vao mamena an'ilay 800 millions de dollars araky ny azotsika tamin'ny herintaona efa mihoatra an'izay moa zany fa hatramintsika teny zao tsy izy anaovan'ilay fitondram-panjakana anazy mbola ho azotsika zany ato mampananteny zay fa raha vao azonay zany dia ho ampalalatsika ny mpanaraka nyity fandarana miara-manonja ity ary mbola miresaka zany resaka vaksiny mbola mitaky antsika hoe mitaky ny mangarahara fitondram-panjakana ny chancellerie zany efa afaka manao vaksiny amin'izao ny baiko fotsiny dia hoe tsy mahazo mivarotra na mizara ny ambony vaksiny zay tsy ampiasain'ireo ambassade rehetrarehetra eto Madagasikara reo ary tsy mahazo manao vaksiny akoatrany eo amin'ny toerana sy ny olona dokotera zay ampiasain'ireny chancellerie reny fa tsy mahazo mampiasa na misy ampiny areo dia malagasy ndry mampaletosika malagasy sambatra ny malagasy afaka manao an'izany fiarovatena sy fanefitra zany araky ny tenentsika eto hoe zay vonona ny anao an'izany ary mbola averina eto ihany rehefa tsy anao an'le COVAX le mécanisme COVAX nareo rehefa mitamatama oatra io nareo rehefa mianahana ohatran'io filoham-pirenena ary efa hita moa zany izy fa tsy mazoto mihitsy anaovana an'io vaksiny io dia ameo alalana ary izahay ameo alalana ohatra nanaovana an'ireo chancellerie ihany koa ahafahanay mba manafatra an'izany vaksiny zany ahafahan'ny olona afaka manafatra an'izany vaksiny zany mba hisitraka an'izany dia samyny tompona andraikitra ny tenany daholo ny tsirairehetrarehetra satria ny fanaovana vaksiny na ny ivelany ihany ary any amin'ireny chancellerie rehetrarehetra reny dia ny faneken'ny tsirairay zany hoe volontaire io tsy mahazo terena ny tsirairay fa sitrapony zany dia araky ny sitraponay koa zany araky ny sitrarehetra zany mba ahafahana manafitra nyity vahoaka malagasy ity fa tsy miandro ho faty eto daholo tsika rehetrarehetra horipaka eto daholo tsika rehetra raha zao ny zavatra misy araky ny tenena tao hoe efa voasongony Comore tsika nge ny amin'le mécanisme COVAX efa mahazo an'izay ny ary amin'ny Comore dia tsika eto
mbola miady ny zavatra ho azo ary eto vao mandalo ny mpivaribary vao teo dia mbola tsy midina ny vidim-bary tsika nefa tia fararano ohatra zany le anticipation manque d'anticipation fitondram-panjakana mbola misy 700 ny kapoaka amin'ny vary nefa fararano fiakaran'ny voka-bary zao fiakaran'ny vary zao tsy vitatsika zany marobe ny olona mampalahelo anatin'ny fiainana anaty fanatanteraka ny fram manam-panantenana recrutement hitatsika tsara nanjoany retsy fram atao amin'ny Cisco tao Tanaville Rouen le chef Cisco ianao ndre matory chef Cisco na misy ny Covid ary afaka manaja ny distanciation izy aza atao ohatr'ireny rokalika ohatran'ireny le fram mampalahelo mitady ny zony ministera moa zany ministera fampianarana mbola be dia be ireo vacataire izay mijaly tanteraka efa 12 taona hatramintsika amin'ny teny izao mbola tsy recruté ihany mbola vacataire zara raha miaina zara raha mahazo karama resaka vacation no iainana ary misy fotoana mbola tsy voaloha ihany ireo vacation ireo olona manana DEA ireo ilainy zany ambaratonga ambony ireo mpianatra ireo raika amby 10 taona hatramintsika amin'ny teny izao dia arira ny ministera ny fampianarana ambony zareo ireo toy izany ihany koa ireo mpampianatra rehetra ny interne ny interne rehetrarehetra izay ampiasain'ny fitondram-panjakana amin'ny ady ny fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra fa matony ianareo tsy mandray ny andraikitra reo dia tsy mahavita azy mela daholo rehefa tsy mahavita azy ianareo rehetra ny zavatra misy hatramintsika amin'ny teny izao dia ny aretina tsy voafeh ny fahasahiranana tsy voafeh sosialim-bahoaka tsy voafeh ministera mikasika mitsahana ny sosialim-bahoaka hatrany faratapony kisa daholo aloha anaovan'ny olona manana le volonté sy tia tanindrazana manana an'le culture de aloha dia tombontsoa amin'ny tsirairay ny tombontsoa manokana ny business d'état teto moa averiko foana hoe rehefa bizina dia maloto foana zay fa tsy isy bizina madio rehefa tsy hoe rehefa fitondram-panjakana manao bizina dia madio ny ianareo fa ny anarany bizina zay mihitsy no mamaloto azy satria zany misy kolokolo zany misy kitranotrano zany misy zavatra tsy manjary ao anatin'izay fa ny zavatra ara-dalàna dia atao mangarahara raha marché dia izy no manao an'ilay bizina araka efa teo ihany koa ny namana Erika Nambotry Manjaka izy mafantatra tsara fa miakatra ny vokatra amin'ny Ambotry Manjaka iny sa tsy miakatra ny vokatra azy hoe Erika dia kopakopatanao tsika rehetra tsika ny Erika Ambotry Manjaka indray aloha fitenenana makasitraka namana solombavambahoaka maître Yantra Razafy Manatsoa nitondra izay azo averina trano ny araba ho antsika menakavy kopakopatanana ho antsika manaraka tsy tapaka ny fandarana miara manonja betsaka ny afatra apitainareo ary betsaka ny etaeta tamin'ity miara manonja ty no nampitretina hoe miatra manaina mino reto azo atao hoe mpiandraikitra na ny mpitantana ny raha-pirenena tansanety foana moa izy hoe ny hoe ilay nampindramitsika
fana ilay naty isatsika hitantana ny fiainantsika ary amin'izao fotoana izao ilay antenaitsika mihitsy ny miankina manaina satria raha entsika isan'andronandro dia fahafatesana vao misokatra izany filazam-baovao na ny réseaux sociaux amin'ny alalan'ny Facebook nomaly sy netitsika fa ifanampy amintsika hiaro atsika amin'izany atao hoe ary noresahana teo hoe nomentsika fitokisana hitantana ny raha-pirenena hitantana ny isahana ny momba ny fiainantsika mihitsy ny amin'ny lafiny rehetra io na ny fampianarana na ny sosialy iainantsika andavanandro ny fahasalamana moa mazava ho azy dia zao ny misy matambo dia mbola mahita ny hoe mandeha mitsangatsangana vahoaka hoentiny zany izay nametrany nanaovana na dia tsy nisy aza ny azo atao hoe fianianana tamin'ny baiboly tamin'izany fotoana zany anazy zany tsy izay loatra ny olona amin'ny miara-manonjy fa ny olona miarana no sarotra ka ny fahitana azy ankehitriny dia tena sahirana ilay fanjakana iverina amin'ny teniny nataony ka laisa ilay vahoaka no lasa sorona ao anatiny manefa ny aina inona moa ilay zavatra hoe nitenenina tamin'izany fotoana zany inona ny zavatra nikasaina natao tamin'izany fotoana zany ho anamboatra manjaka manokana anaovana an'izany hoe tanamasoandro tsy le tanamasoandro mitoerinay fa ilay fivelomana ary amin'izao fotoana izao manahoana ny fiveloman'ny malagasy ho antsika eto Antananarivo manokana mba manahoana ny fivelomantsika izay tsy afaka miasa ho antsika mpitatitra mba manahoana ny vary arapakantsika vao hoe maître antrika zava-manantsolo ny teny hoe miakatra ny vokatra ka nefa ny vitim-bokatra amin'izao fotoana izao irahantsika mahita irahantsika mafantatra mihitsy fa tsy misy fienany noho izay le tsy fahaiza mitantana izay tsy mifanentana mihitsy ny vitin-javatra ny vitim-panafody midangana avo telo eny noho ny teo aloha noho ninona noho izay le teny diso teny amin'izao fotoana izao toy izany ihany koa ny amin'ny ny hoe fifehezana ny aretina io moa zany zao ny tena zava-doza miatra amintsika io ary tsy maintsy tenenety foana isan'andronandro idiny isika tsy avela mivoaka isika voamaly ny conseil des ministres zany namoaka indray zao fa ny tsena be rehetra tsy misokatra itsony ny tsena isam-pokotany zay tokony metsena ihany metsena tsy mampanina zany tsy any loatra ny olana fa aiza ho aiza amin'izay le fahafandra malagasy izay mivelona amin'ny moyenne 1 euro isan'andro entana manao andolo manao batelazy zany ny akabetsahany indrindra fa ndeto Tananarivo izay eritreretinareo fa mano Tananarivo capitale de la grande île lazaina fa mandroso ty nareo mbola mahavita manao vakansy any amin'ny toerana raitra dia raitra vidina tsy haiko 4 millions de FMG isan'andro ny nuitiera ihany fa ny vahoaka malagasy izay nampitondrainareo ny tserany eny mizaka ny vokatry ny ataonareo aiza erina aminy ny sosonina ny ekipany miara-manonjana ny aty amin'ny fanoerana hoe izay tsy mba naman'izany ianao vaksiny zany zay raha tonga eto zany nareo nitsondrominay voalohany dia saritra ho anareo no miverina amin'izany dia ny vahoaka malagasy ihany no mizaka ny tserany eny nefa ny avy eo ny vahoaka malagasy no maty ripaka isan'andro afahanay mitondra anareo entina
fa saingy maka izy hita taratra maka izy andresahako teto ny malo no ohatry ny fanesona ny fiainan'ny malagasy ny zavatra amin'izeo isan'andro andeo eritreretra raha vitanareo le téléphérique tratra ny délestage fako maly iny tsy eo afiry koa ny antona teny ambony teny raha vita zany hoe fampanofisana moa mibetsaka hatreto ao anatina fotoana vanim-potoana manahirana ny olona mbola mpanofisina ihany ka malagasy sy ihany fa nandray fanapakevitra tsy tsapanay intsony ny hoe raha mandray décision tia anareo dia tia mba mifandraiky amin'izany amin'ny alalandreo famatsim-bola miopapany babeny ny vahoaka malagasy trosy babeny ny malagasy ingeo fa tsy anareo no milay dia mindram-bola dia nareo no mamerina azy am-posinareo azafady rehefa tsy ny arem-pirenena no mandoa zany dia nietra ny malagasy tsy irairay mbola fananam-baoaka ihany zany dia mbola ny vaoaka ihany zany no mizaka nytserany aina eto voamaly namana fidelaka zara-perina nazavany hoe ohatrinona ny vola laninareo ao anatin'ny 10 volana fotsiny fa maka izy zany amin'ny ato hoe ny andavanandrom-piainan'ny vaoaka malagasy maka izy aizy tsy ny filarana zay toa misy ina izay raha ohatra ka misy fa amin'izao fotoana efa manomboka tsy misy izany hoe fa manomboka tandondomondoza ihany ko ny aina mihitsy no ninona no ny fahaizanareo tena mainareo ary bravo nareo sa nareo mandrefy hatramin'Andriamanitra ny mambra gouvernemanta manao fahaizanareo manao inona mba teneno inona no nataonareo hatramin'izao inona no ainareo hatramin'izao fampianarana ny tenen'ny maître antra zafy manatso teo aizy motsy anareo anatin'ny fitantanana azy no sahirana mitady servo mitady servo anampy anareo nefinareo anaty fitondrana ka inona amin'izany no antoka ho an'le vaoaka malagasy izany hoe na fahaizana na fitantanana ninona hatramin'ny fahasalamana misy ny question daholo ny aminareo mampiaia daholo ary hita taratra zany hita taratra na ny adinareo saminareo ao azy ny mahagaga dia mahagaga mpitantana raha-pirenena fa hita taratra ty ivelany ny ady etsena ataonareo ny miara-manonja ny onjehana lazaina fa mandainga soketainao fahefana ka rehefa tonga ny fehim-potoana tsy lava ny vahoaka an'izany mahalikilika ny vahoaka malakan'izany nampindramina fahefana zany dia ho avy zany fa mandrasa ho avy zany fa mandrasa aza ianareo no andrangitra ny vahoaka ho teza ka hitenenana miara-manonja hoe ianareo tsy inona no nampafantatra ny fahamarinana tsy maintsy miteny izay ary tsy maintsy mampafantatra ny zava-misy tsy maintsy milaza ny tsy fanjariana rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena tsy maintsy miteny ny arem-pirenena mivoaka gabogalaka satria tandremo anatin'ny fotoan-tsarotra ohatran'izao mihitsy no anararotany tsy matahotody anaovana fanjakazakana anaovana ny afefana amin'ny arety mandripaka izany mbola ho avy ny fotoana moana an'izany satria eno ihany ary be dia be no mitaraina hoe isika tao variana milahatra any amin'ny CSBT isika variana mitsabo-teny any amin'ny hôpitaly ary ianareo variana miresaka ao anatin'ny miara-manonja fa ny be volombava ato mihina miafina ihany mihina miafina ihany ny sasany tsy tahotra tsy enatra mandalo ny fahefana io ary tsy Andriamanitra ozy ako no nametrakanao filoham-pirenena na ho minisitra na i Jesosy Kristy na ny andrenay hoe ta ianao filoham-pirenena na ianao ministre n'izao na ministre n'izao fa fahefana nampindraminy io no menanao io
ary aza mieritreritra ny vahoaka ho tondrona sy kentrina mandra-pahafatiny na ezanareo atao aza ny mampahantra sy manao tsinitsinina tonga izay fotoana zay dia tsitsika mihitsy ny fampitsaretiny hoe avadre manakasina loatra izany hoe Madagasikara zany manamaizy azy mihitsy ary tsy azo dia tsy hita raha ny fahendrena raha ny ezaka sy ny tolona navelandreo mahatonga ny ekipa miara-manonjany hoe miezaka foana mitandrina n'izany sotoavina miezaka mitandrina izany fahamboli-tsaina ny amin'ny fahalalana fifanajana samy malagasy fa tsy sanatria mivava ifanivativa na ifanaratsy ary miteny ratsy mihitsy ohatran'ny fanao ny sasany manompa olona manojy ny olona ho faty tsy ianao ny tompony ena fa Andriamanitra tsy ianao ny tompony ena fa Andriamanitra ary tsy ianao mihitsy no mbola azo atao hoe tapitra tamin'ity fiainana ity ka ianao ny animbazimba ny asiny mahamalagasy sy ny tanany za Madagasikara zany zay mahatonga ny eto miara-manonjy amin'ny hoe miezaka foana ny mifampiresaka mifandinika alohan'ny akarany eto aloha no hoe fa misinina ary maninina dia hoaizy isika ny hoaizy isika ny fahendrentsika tsiraray avy isika malagasy tompahefahana io isika iandrekeny zany atao hoe fitavozavozana moa ny teny namana fa aminaly izy rehefa mibetsaka no ny teny taminao izao ny tokony atao fa tsy nandray fanapa-kevitra tamin'ny fotoana iny ianao avy eo anao miverina amin'ny teninao nefany ny hoe andoako fa hidirina amin'izay le zavatra nytenen'ny mpanohatra tatsy teo anelan'elan'io nefa efa betsaka amin'ny fahafatesana efa fanahinina tao anga zany efa fanahinina tao zany satria ay tsapanao ihany fa tokony raisinao le décision erovana ny aina fa tsy nyraisinao le satria ny mpanohatra no miteny azy ny miara-manonja no miteny azy fa rehefa tena hitanao fa tsy voafianao tokoa le aretina izay le ataoko teo ny teny ny tany tsy asian-dratsy ny teny tsy atao be no mamerina azy ny sarotra ka deto isika iaraka hitsakitsako iaraka hifandinika ary iaraka hifandrefy ihany koa ny hoe mbola zakatsika ve atraiza ny fahazakantsika an'izany tena vaminao ve no mahafaty ny avanao tena vaminao tsiraray io ve no mahatonga ny fahafatesana etseroa tsy aretina tsony ny resaka eto fa tena fahafatesana mihitsy tena mampatahotra zany mampirikototra zany taloha anisan'ny nanaovana fahasandrazana tany amin'ny sarodalana dia tsy hideradirana an'izany hoe fahafatesana fa amin'izao fotoana izao isaky ny elakelan-trano eny amoron-dalana dia misy vatapaty hitanao ary rehefa ohatrany hoe tsy mampaniny intsony no mahita an'le izy tsy takatry ny saina raha mbola malagasy koa fa ao anatin'izany fahafatesana zany dia mbola misy ihany koa zany fahasamihafany ny tompony ndraiky mpanjakana mbola afaka mahavita manofa korobiary mbola afaka mandevona soma tsara mihitsy ny avany maty mbola afaka miandro faty mbola mampisotro kafe amin'ny fiarahamonina sy ny rehetrarehetra fa ho antsika voaka malagasy izay fadiran'ovana maty tsy fitiny vao maty androany alevenao aingany io soma mindry izany hoe na le fisarana mampaty mafy dia mafy amintsika vahoaka malagasy azy izay le ataoko hoe maty fanondroany mafy ane zany fa sainginina izay no iaina antsika amin'izao fotoana izao tsy ho lava resaka satria efa maro izay tiana ho ampitaina amintsika izay maro tsy azo dikaina nefany satria tompona andraikitra isika tompona andraikitra tanteraka mihitsy ny amin'ny mety ho avy ny fiainantsika ny taranaka fara-mandimitsika raha ohatra ka teny Andriamanitra mbola samy velona mafimafy zany teniko zany mafimafy zany famitako kosa nefany fandraisana andraikitra
mitaky ny tena fasainao mijoro mihitsy hoe no ianao no mahavelona ny taranaka faramandimbonao rapitso so afaka pitso fa no ianao ihany koa no mety hafaty an'izany rapitso so afaka pitso raha ohatra ka mbola avelanao anjakan'ny famaizinanao ohatran'izao any ny firenetsika mankasitraka tompoko meko ny namana solombavim-bahoaka mamrabe ny rina voafito tao Ambohidratrimo ny fanoizana ny famelabelahana anao fitenenana zokola misaotra Erika miarabantsika rehetra indray amin'ity fandarana androany lakamisy ity miarabany namana rehetra miaraka manatanteraka fandarana hito amin'ny studio androany ho ny teknisianina sy ny mandray anjara fa indrindra faly miarabantsika rehetra indray ity androany ity manaraka ny fandarana miara-manonja aterina trany ny fisaoranantsika manaraka ny fandarana na ny eto Madagasikara na ireo izay mipetraka eny tsirairay avy ihany rehefa miresaka ny endriky ny aiahany vahoaka sy ny zava-misy ateraky ny toedrara amin'izao fotoana izao na io toedrara politika na io ny ameana ara-pahasalamana indrindra ka tatoato anisan'ny tena nabe resaka sy na vaovao nalaza mihitsy ny resaka fijanona ny fiarina isan-karazany vokatry ty valanaretina ity io mazava ho azy fa tsy maintsy raisina ny fepetra sahaza hoy aho kanefa efa niainantsika izy ity tamin'ny taona lasa rehefa everina fa efa ampy ny fotoana nananana izay traikefa izay ka ahitana izay ilay tena sahaza amin'ny fepetra tokony ho raisina eo anivon'ny fiarahamonina izay tsapantsika tato anatin'ny 2-3 andro faraparany enitsika mantsy fa manomboka mitrotra na maneho ny heviny ohatra ny eo amin'ny sehatry ny fitaterana satria anisan'ny fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana ny fandiana ny fivezivezena sy fifamoivoizana miditra sy mivoaka amina faritra vitsivitsy eto Madagasikara fantatsika fa amin'ny lafiny pratika dia betsaka ny olana naterak'izay tamin'ny voalohany ohatra faritra anankiroa elanelanina faritra anankiray tsy tratra n'ilay fiboana no voahidy vokatra izay zavatra izay ao anelanelany ao misy faritra anankiray tokony azo andehanana kanefa noho ny fiboana sy ny fikatondran'ilay faritra izay mifanila vodirindrina aminy dia miitsoka daholo ireo zavatra zay reny zavatra rehetrarehetra zany tokony nijerena fepetra izay sahaza sy mifanaraka amin'ny zava-misy rehetra hanika enitsika tamin'ireny fotoana ireny fa ny fiarakodia fotsiny ihany no lasa voafetra tsy afaka ifamezivezy eny amin'ny lalana na lalam-pasitra io na lalam-pirenena hanika rehefa voasakana sy tsy mahazo mandeha reny fiara reny dia ny olombelona lasa voatery mandeha tongotra zany hoe midika ve zany fa ilay fepetra ara-pahasalamana ilay fepetra isorohana fianahan'ny aretina dia miatra atreo amin'ilay famerana fivezivezen'ny fiarakodia ihany fa tsy miatra eo amin'ny famerana fivezivezen'ny olona ary raha ny teny ahteo hoe enitsika tato anatin'ny 2-3 andro faraparany ny etsika nataon'ny mpitatitra dia tsy sanatria akory raha fomba fijerinay tsy sanatria akory fity te hanohitra ny fepetra napetraka fa ny fahitana kosa fa misy tsy mifandanja ny fepetra napetraka eo amin'ny fiarovana ny firenena eo amin'ny fiparitahany ty valanaretina ity satria ohatra raha ijery analamanga fotsiny sika samy mahalala sika fa anisan'ny tokony hidy tsy azo idirana tsy azo ivoahana analamanga na ho an'ny velona na ho an'ny maty ny zava-misy nefa rahantsika mahalala fa vao mivoaka ireny fepetra ireny
dia fantatsika fa misy mitoy ihany ireo fivezivezena amin'ny fiaramanidina miala eo amin'ny seranam-piaramanidy mivato makany amin'ny faritra hafa. Mihidy ve ny faritra Analamanga amin'izany zavatra izany? Mety amaly ny tompon'andraikitra hoe makany amin'ilay faritra tsy mihidy izy, fa ny faritra Analamanga ve voaharo amin'ilay fivezivezena ateraka io fifamoivoizana na bakabaka io avy any amin'ny faritra hafa amin'izay fotoana izay. Ary hatramin'izao ory tenenantsika izao dia mbola mitoy izany, kanefa ny fivezivezena amin'ny lalam-pirenena sy ny lalam-pasitra isan-karazany dia efa tena voasakana tanteraka. Toy izany koa efa ambolana maromaro vitsivitsy izay no efa nambara fa mikatona sisy tanin'i Madagasikara. Ametraka fanontaniana daholo ny olona fa inona ary zany reto olona mivezivezy reto? Samy mahalala olona tonga avy any an-dafy sika, samy mahalala olona milaza fa ho any an-dafy sika, sa hiandry indray hoe ho tonga indray variant karazany hafa rehefa avy eo? Dia inona indray no omena tsiny rehefa avy eo? Rehefa nomena tsiny ny sambo na botry nitondra tratra nitondra olona avy any amin'ny faritra Komoro hoe napiditra n'ilay variant avy any Afrika Atsimo, ny variant avy any Europa ve zany? Ino no andrasantsika ampidirina amin'ireto fiaramanidina izay mivezivezy isan'andro vavolombelona mahita an'izany isan'andro zahay. Sabotsy misy era France midina eo, latsinainy misy eo, ankeo maraina mbola nisy fiaramanidina avy any velany tamin'ny 780 nidina tao amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tao. Mitondra olona reo fa tsy mitatitra entana. Ny alatsinainy hariva mbola nisy anankiray nidina tao, ny tanymasonay zany zany ve no fampiarana an'ilay fepetra? Rariny dia rariny raha mitaraina ny olona tsy afaka mitaingina roplanina ve zany, tsy afaka mitaingina fiaramanidina no tratra n'ilay fepetra sy hiaran'ilay fepetra, na hoe ahihina na hoe akuzena mihitsy hoe ho mitondra ny valanaretina. Fa ny olona afaka mitaingina fiaramanidina na avy aiza izy na avy aiza, na mivezivezy eto Madagasikara izy na avy any ivelan'ny Madagasikara mihitsy izy, efa averina eto, efa herinandro maromaro no efa nambara fa mihidy ny sisy tany. Raha ilaza izay tompon'andraikitra milaza hoe fampodiana ireo teratany isan-karazany na ilay atao hoe vol de rapatriement reo, raha tany amin'ny fotoana voalondohany dia azo an-tsainy zany, azo noeritreretiny zany, fa herinandro maro aty aoriana zay efa tsy tafody tamin'izany, efa izy mihitsy tsy te hody na avy any amin'ny ivelany mody aty Madagasikara na avy aty Madagasikara mody makany velany, everina efa ampy izay fanomezana fotoana maharitra izay. Ary raha tsy diso zahay fitondram-panjakana efa nanome daty mihitsy tamin'ny fotoan'andro, lazany hoe amin'izao andro zao no farany isiny vol de rapatriement. Fa avela ve hoy zahay anana karazana variant vitsivitsy sika ary potika tanteraka amin'ny firenena maty tsirairay eto, ny mponina atao anatin'ny firenena malagasy na ny malagasy io. Fanontaniana mipetraka sy mifamezivezy eny amin'ny mponina tsirairay avy any amin'ny fiarahamonina isan-karazany any, akoatran'ny zavamisy eny amin'ny tsena sy ny toerana na ny toeram-pitsaboana azy anaovana nyty fitsapana nyty valana retina ity. Miteny aho hoe fitsapana testa ny tena tiako lazaina amin'ilay izy izay efa tokony nandraisana fepetra ihany koa, satria fantatsika fa nyresahana koa tatoato raha nisan'ny mahabe fanontaniana ny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny amin'ilay fomba fiteny tatoato hoe faux négatif, zany hoe manao testa ny olona anankiray dia mivaly fa tsy misy an'ilay otrika aretina ary tsy misy an'ilay soritra aretina, afaka andro vitsivitsy anefa voalaza fa maty n'ilay aretina na marary n'ilay aretina, ary tonga dia matetika ireny tonga amin'ilay hoe endrika efa tena manahirana na ilay ataontsika hoe forme grave. Izany ve tsy izany ve no tokony hitadiavan'ny fitondram-panjakana vahaolana mba hananana fomba fizahana, fomba fanaovana testa tena sahaza n'ilay variant izay efa tafiditra eto amintsika amin'izao fotoana izao, mba tsy ilazako hoe efa fatapoko fatam-pirenena zany
fa io resaka TDR sy PCR io efa lany andro, efa tsy sahaza ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsony, kanefa dia mbola io no entina iononana sy ampiononana ny vahoaka, dia avy eo hiteny fotsiny hoe izay ilay atao hoe faux négatif, tsy mety zany. Fa tokony ho tafiditra tao anatin'ny fepetrany raisy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamana ny fijerena hoe inona ndray zany no testa sahaza. Fa na io statistika avoaka, eo atotanisa avoaka isan'andro ora zany efa nilazaintsika teto, fa efa manalavitra be ny zava-misy io, raha tsy ilaza fotsiny tsika hoe izay nandalo an'ilay testa ihany ange voalaza ao fa eto tsika dia afaka milaza fa nanandalo testa ara ka voalaza n'ilay testa fa négatif dia efa tsy voaray ao, kanefa izay le voambolana vaovao hoe tratra n'ilay faux négatif. Ka izay no mahatonga anay milaza hoe anisan'ny olana ary mampiasa saina ary fototry ny fahafatesana tampoka eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao, io filazana hoe faux négatif io. Ny zavatra tokony ataon'ny fitondram-panjakana dia mitady fomba fitsapana, fomba fanaovana testa sahaza ny variant efa misy karazana aretina efa misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anisan'ny mahabe resaka eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa amin'izao fotoana izao ny olana eo amin'ny fitadiavana ny fanafody sahaza. Fantatsika tsara fa na eto Antananarivo aza dia ny fanafody raha tsy efa ila arambe dia efa tsy misy mihitsy. Fanafody azo lazaina hoe fanafody mahazatra nefa zany fanafody amin'izao fotoana izao, fa fanafody faran'izay ataontsika hoe le mahazatra ary tokony hisy andavanandro dia amin'ny faritra ivelana Antananarivo any amin'ny faritany any dia tonga amin'ilay fomba fiteny hoe gisa mahity avy hatrany. Zany no tokony andraisan'ny fanjakana fepetra avy hatrany ny anaovana famatsiana ny any amin'ny faritany rehetra any, ny any amin'ny faritra rehetra ivelan'ny renivohitra any ny fanafody izay ilaina. Eny anivon'ny fivarotam-panafody ny resako akoatra ny eny anivon'ny toeram-pitsaboana CSB2, CTC sy ny sisa izay hitantsika amin'ny ainao manjery fa lasa maneho sary fanesoana ny ifakan'ny olona sary an'ireny filazana mipetaka amin'ny peta-drindrina eny anivon'ireny toerana fitsaboana ireny milaza fa lany azithromycine tsy misy tsonony zao sy ny sisa inona fotsiny zany ilaza le sofotra retina nge efa fantatra le varana retina efa eo ny otrika retina efa raha mahalala, nefa le fanafody lazain'ny fanjakana, le fanafody lazain'ny mpitsabo fa tena ilaina no tonga dia soratana meloa eo amin'ilay peta-drindrina hoe efa tsy misy intsony. Ka aminay ny vola tokony ho lanina amin'ny vatomamy sy ny chocolat sy ny sisa tokony ho entina amatsiana fanafody aingana dia aingana. Raha misy mbola fifamoivoizana na bakabaka azo atao isan-karazany satria na dia fitaovana famelomanaina fotsiny aza ren'ilay fitondrana fantsona sy zavatra kely fampidirana rivotra amin'ny vatan'olombelona ireny ifampitadiavana amin'izao fotoana izao. Ka eto izay dia miteny hoe raha mbola misy ihany ny conscience, raha mbola misy ihany ny atao hoe fitsinjovana amin'ny vahoaka eo amin'ny fitondram-panjakana sy mpanapa-kevitra isan-karazany dia heverinay fa ireny zavatra ireny no tokony omena lahara-pahamehana ary ireny zavatra ireny no tokony andaniam-bola, ireny fitaovana sy ny toeram-pifidianana fanafody isan-karazany. Fa anisan'ny zavatra manelingelina ny sain'ny vahoaka ary mahabe fanontaniana eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa amin'izao fotoana izao dia ny fitsinjovana ny ho avy. Marina hoe mbola atao anatin'ny valana retintsika hoe tia raha tsy afaka kitsinjo ny ho avy no aizy fiainana mitoy eo an'izay mbola eo. Ny ho avy tsy maintsy tsinjovana. Fantatsika fa anisan'ny olana lehibe
sehatra le ho avy zany sehatra ho fanabeazana zany fa lasa zary sorona ho azy ilay taranaka amin'izao fotoana izao izay tratran'reto vanim-potoana nanahirana nanomboka tamin'ny taona 2024 nytoy be ny olana ara-politika sy ny sisa zao tratran'ny olana amin'ny valana retina sanatria mivavaladiny lela ireo vanim-potoana ireo ve ny taranaka nahazo diplôma tamin'ireo vanim-potoana ireo ve lasa hananana fomba fijery hafa ao ariana ny tiana hiaviana dia zao mipetraka amin'ny fanontaniana any anivon'ny fiarahamonina any tsy tokony hitovy ve ny fomba fitantanana an'ireo fepetra zay raisiny eny anivon'ny fanabeazana ireo fa tsy gaga sika raha nametraka fanontaniana sy nanao sosokevitra ny avy amin'ny fanabeazana tsy miankina omaly nylaza hoe tokony fanatrehana ary tokony fampitiniana amin'ireo tompon'andraikitra ny anivon'ny fanabeazana tsirairay avy ary ny fanapahan-kevitra zay tokony ho raisina satria tokony hitovy ary tokony ho aradrariny ny lenta hoentina amin'ny fepetra zay ho raisina eo anivon'ny fanabeazana ny fotoana moa efa mandeha ny fandraisana anjara ifampizarana zay no anjarako eto androany fa dia andray ny namana Guy-Maxime Ralaiseheno zay hiditra amin'ny telefônina eto sika zao ary eno ny fanazavana sy ny famakafakana zay entiny indray makasitraka atsika ary manantena iona Joely samita in'Andriamanitra tompoko dia faly miarabantsika rehetra indray ity androany ity manaraka ny fandarana miara-manonja aterina trany ny fisaoranantsika manaraka ny fandarana na ny eto Madagasikara na ireo izay tapaka namana mpiarabelona ary raitan-drazana any amin'ny firenen-kafa ihany koa. Fantatro izao fa dia tena États-Unis ary nandrenesana ahako ny ihany koa ireo izay malagasy mipetraka any Maghreb dia isaorana anareo rehetra izay manohana manome ny tosika hatrany ny amin'ny fitiavan-tanindrazana sionareo ary mahery manoloana ny fiatrehantsika izao raharaha sarotra eto amin'ny fiainantsika izao. Mitombo hatrany ny tsy fankatoavan'ny rehetra ny zava-misy. Mitombo hatrany ny fitarainan'ny maro manoloana fiatrehana ny raharaha Covid. Misy olany ny fanehoan-kevitra hitsiroa momba ny olana ara-pitambanana eto amin'ny firenena. Tapaka ny Antananarivo nandrehitry ny 7 mahery resahana fa ny 30 minitra sy ny adiny iray dia tsy nandeha automatika ny groupe nivon'ireo CTC manodidina Antananarivo atoka ao anatin'ny 9 sekonda na 10 sekonda raha elaka tapaka ny herinaratra dia tokony velona izany groupe électrogène izany. Hoe maly ny fitarainan'ireo guide touristique na ireo izay manao ny serasera-dia izany manome fetim-potoana ny mpampianatra FRAM ho an'Antananarivo renivohitra fa dia tsy handray ny asany amin'ny
le 19 avril noho ny tsy fankatoavany ny zava-misy satria ny minisitra tompony andraikitra dia nanome fampanantenana azy ireo fa ny FRAM n'Antananarivo vohitra Ray Manontolo dia ho raisina ho mpiasam-panjakana ary misy ilay sora-bola voatonona izay hoenda amin'ny ety aloha amin'izy ireo. Retsika koa ny raharaha fitsarana azy 1.12 mena-dà izay hoeliko izany higadra mandritra ny 3 volana noho ny fanohanana fanoloan-kevitra misy tamin'izy ireo moa no ny akanjo ny miara-manonja dia avy hatrany dia nolosamborona tamin'ny tranga ny 20 febroary 2024. Lasa iny vika nery ny rovana tanteraka ny mponina Malasova noho ny fahatapahan-jiro matetika tapatika fa ireo hevitra koa izy ireo noho ny tsy fankatoavany amin'izany tranga miseho izany. Izany rehetra izany no sitomana ny sainy mirehitra ny amin'ny ny toerana misy any Madagasikara latsaka akanterena tanteraka. 20 ny tratran'ny tranga COVID-19 isan'andro amin'izao tsika mifampiresaka izao. Raha ny ofisialy ambara ny fanjakana malagasy dia miodidina ny 9 ka hatramin'ny 1.10 maty. Marsa amin'izao tsika miteny izao 5.20 isan'andro ny marsa. Raha ny tanàna manodidina an'Antananarivo dia tsy latsaky ny 5.30 isan'andro. Higaga tsika mba manoloana an'izany trangan-javatra izany. Antananarivo ihany no andraisako ohatra eto. Fa mba ny faritra ny valana reto na COVID-19 sy Antananarivo ny plakety anankiray na dia volana lasa izay ina 3,000 na 3,000 mihoatra. Gaga nefitsika raha ny omaly dia vidiana 100,000 ny plakety anankiray. Raha tsika malala fa tsy misy ny maneho sisy, misy ny zinc amin'izao tsika ifampiresaka izao. Ny docteur Edmond Rakotomalala izay nanao ny fikarohana momba ny
mazava azy ny anazy. Eo fa dia no alainy ny hoe raha izay no vahaolana ity dokotera Edmond Rakotomalala ity dia rezany zao fa miroso izany fifampirarahana izany ary ny nona dia mba tsy hisy toy ny raharaha CVO sy ny CVO plus ny récupération politique na ny fampiasana an'izany fiaraha-miasa izany ho raharaha politika. Izany rehetra izany no saina latsaka andavaka tanteraka ny firenena malagasy. Volazako teto fakomaly fa en cessation de paiement ny fanjakana malagasy. Mitaraina ny mpandrara raha 7 volana herintaona lasa izay no nanao ny fifanarahana arak'asa tamin'ny fanjakana malagasy ary nanao ny fampisamboram-bola ahafahana manatanteraka izany asa izany teo anivon'ny banka maro samihafa dia hatramin'ny masinandro androany dia tsy voalohan'ny fond d'entretien routier na ny fera ny vola amin'ny vokatra izany asa vita isa-minitra dia vola miditra avy hatrany amin'ny kitapom-bola mpanjakana eny anivon'ny paompy na Jovena zany na Kalana zany na Shell ireo mpitsinjaka ny solika eto Madagasikara mpandraraha PME PM fa tena en cessation de paiement ny fanjakana malagasy. Tsy manam-bolany dia teny sy antsoroany izay fifanarahana nataony tany aloha. Izany no zava-misy sy resahina amintsika vahoaka. Inona no sitomana lesona manoloana an'izany hoe raha mahita isika ny raharaha any Birmanie amin'izao tsika miteny izao dia tsy latsaky ny 1.0 isan'andro ny sivily maty. Maty ny ireto vondrona anila noho ny fanongana mpanjakana. Reto sivily reto nefa na ny zava-mitranga any Birmanie dia tena manao izay ho afany manoloana ny fiatrehany an'izany ady goavan'izany ary manao suicide raha izay no lazana azy satria tsy mety izao fanonganam-panjakana ao amin'ny firenena izao. Ahoana loatra ry fa izao efa fanitsakitsahana ny vahoaka malagasy 520 tapitrisa fanahy mahay aman-dreny zanaka izao eto Madagasikara. Nahoana loatra ry raha ny herintaona lasa izay fantatritsika
fa dia tao anaty fahasarotana tanteraka ary ny toerana pitso dia nahoana loatra re. Manana sentiment de feste izao ny vahoaka malagasy noho ny antony ara-politika. Fanontaniana tiako apetraka amin'ny malagasy moramora ary lovain-jary ve sanatria ny zava-mitanga amin'izao antsika miteny izao ka dia moramoraintsika ny fanaovana zinina ny 5 tapitrisa manoloana ny fitantanana tsy mahomby, manoloana ny manoloana ny fitantanam-bola enjanina. Raha tokony ho lovain-jafiafy dia izao no zavatra mitranga eto amin'ny firenena. No dia efa fantatro izao fa rotoana sy tapany tantana ny filohan'ny repoblika tsy momby dia toa manampy maso tsika mianakavy manoloana ny zavatra mitranga. Fa dia inona loatra fa dia toy ny ahoana loatra no mahazo tsika no ivelany no mahamaika azy dia sapazana raha ampitso. Dia manana sentiment de faiblesse toy izany ny vahoaka malagasy amin'izao tsika miteny izao. Raha ohariko nefa amin'ny raharaha birmaniana izay natsipiko tetsy am-piandohana satria tsy manana firenena. Faharoa mialohan'ny farany Madagasikara amin'ny famotana. Ary raha ny fampanantenana ataon'ny filohan'ny repoblika tsy mbola mitodika makany amin'ny hoe fametrahana foto-davitra sakafana fa atsika tena manarina ny firenena. Tena mahita ny zavatra dia mitsapatsika. Ny fanjakana mba ahafahana tena mitodika any amin'ny tombotsoa iombonany. Ny kitanotrano manoloana ny fitantanana ny volam-bahoaka sy ny tarehi-pirenena satria raha miresaka itsika ny raharaha gold gate dia fanindiminy fa tsy vohiny akory ny zavatra mitranga. Rehefa eritreritra ny lasa rehetra ny amin'ny hoe 2 milliards $2 ny volan'ny voaka teto Madagasikara niditra tany Andalà ny filohan'ny tetezamita tamin'izany vanim-potoana izany sy ny mpiara-miasa akaiky aminy dia marikototra tokony hoe hoaitra malagasy. Raha mihoatra
ny firenena birmaniana amin'ity androany ity. Ho aizy raha malagasy raha mihoatra ny fitiavan-tanindrazana nasehon'ireo ray aman-drenitsika raha mitaky ny fiverenan'ny Madagasikara amin'ny fahaleovantena. Ho aizy raha malagasy raha mihoatra ny fanitsakitsahana tampon-doha amin'izao zava-mitranga izao, satria dia mirarakopana ny maty tototra ny hopitaly. Ray volana lasa ity olom-pirenena anankiray ny Tsoavavimbelona ity no natao test dia ny masinandro an'ireny ny fomba fitantana hopitaly. Any ny zava-misy amin'izao tsika miteny izao dia misy tomy amin'ny roapolo tapitrisa raha irehirehany maro fa manan-karena na an-dranomasina na sisin-dranomasina na ala indrisy manan-karena fa anjara satria ny fampanantenana pokaty miverimberina eto amin'ity firenena ity dia fantatrintsika loatra fa mamono ny malagasy. Ny tsy fahaizana mametraka ny laharam-pahamehana eto amin'ity firenena ity dia fantatrintsika loatra fa mamono antsika malagasy. 77 millions de dollars no lany ho an'ny kianjabe ny Mahamasina. Fanapahan-kevitra moa dia avy amin'ny voalohan'ny repoblika ny manova azy ho kianja ny Barea. Andretsany olana 77 millions de dollars ilany. Amin'ny resaka kolizena Antananarivo tsika izay fantatritsika fa tsy misy ny toy eny amin'izao tsika amin'ny resaka izao dia tsy latsaky ny 25 milliards ariary ka tamin'ny 30 milliards ariary. Izany hoe mitentina any amin'ny 3-4 millions de dollars ilany. Fa izao tsika miteny izao dia tsy manam-bola ny fanjakana malagasy amin'ny atrehana ny valanaretina coronavirus. Izany no tsy fahaizan'ny mpantana azo tsapain-tanana. Izany no tsy fieritreretana ny tombotsoa iombonana azo tsapain-tanana. Izany no fanitsakitsahana ny malagasy isa-tokantrano eny an-dapon'olona. Izany no fanaovana zinona ny sahirana sy ny mahantra amin'izao tsika miteny izao. Anjarantsika no mieritreritra fa izao ny teny malagasy ny atsipy ny tady eny an-tandroko ny omby, atsipy ny teny any am-pony ny mahalala. Anjaranay ara-bedinay ny mitondra ny fanentanana sy ny fifampiresahana ary ny fifandaniana manoloana ny zava-mitranga. Tsy azo ekena mihitsy raha amin'izao taon-jato ifampiresahantsika izao no mbola izany no hitantanana ny firenentsika. Izay no antom-pijoroana. Izay no antony anaovana nytony fandarana tony mba hipitsihana, hikitihana ny ambom-pon'ny malagasy mba ho birmaniana. Satria izany no andrasana amin'ny vanim-potoana misy toy izao. Tsy tokony alevina ny fitiavan-tanindrazana, fa tokony apetraka eo amin'ny toerany satria atsika ary omona ny ity tamin'ity. Maso mandidy ny malagasy manoloana ny fiatrehan'ny fiainam-pirenena. Tsy olombitsy na olo-tokana
namokafoka ny vahoaka malagasy manoloana ny fananany eo amboniny. Izay no anaovana antsoafo ho antsika rehetra izay mbola mba mieritreritra fa mendrika ary manana ny toerany malagasy mba ahafahantsika mametraka ny ho avy ny taranaka ho amin'ny olona maintantana, ho an'ny olona mandinika, ho an'ny olona mieritreritra, ny olona nanovy fianarana ary ny olona afaka mifampiresaka sy mifanantona ary mametraka ambony ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana ny hafa amin'ny fitantanana ny fiainam-pirenena. Izay indray manjarako fa dia maka ekatany ny vahoaka malagasy miantrika ny coronavirus amin'izao tsika ny teny izao ary atehana hatrany isaorana hatrany isika rehetra ny amin'ny fitiavan-tanindrazana fantatra fananantsika afo mololo ary amin'izay mafy mololo izay dia ataoko fa vanim-potoana sy no avy ny firenena mamekatra. Mametaka ny mandra-pioana antsika rehetra indray. Isaorantsika ny namana Guy Maxime Ralaiseno nitondra an'izay fanadihadiana famakafakana avy any amin'izay ary dia ny tenako indray zany no hiara-dalana amintsika sady hamarana ny fandarana miara-manonja amin'ity anio ity izay natokana ho antsika zany eto an-toerana sy any ivelany ary hanaovana kopakopa-tanana ho antsika marobe. Tsy araka ny mamaly antsika amin'ny hafatra miafina na ny antso atarby ihany koa sy ny SMS samihafa fa dia isaorana ny fankahirezana avy amintsika rehetra izay mankahery anay ato anaty ny ekipa miara-manonja miatrika izao adidy lehibe sy adidy masina ho an'ny tanindrazana izao satria dia betsaka ny zavatra tsy maintsy ambara ary tokony ho fantatra ny vahoaka izay no antony lehibe mampirisika antsika ny amin'ny hoe tsy azo avela fotsiny tahaka izao ny raharaham-pirenena fa tokony misy anjara tandrifo ho an'ny tsirairay azy dia manao izany ny solombavamboaka izay voafidy tamin'ny alalan'ny antoko-tiako Madagasikara sy ireo mpisehatra politika tahaka nandrenisantsika ny namantsika Guy Maxime ary efa ny aloha nanomboka ny fandarina dia ny zokibe Andrianjato Vonson zany. Dia mpiandohany ny hadefitsika angambany dia mba hitondrantsika ny fiara-miory ho ary eto amin'ny studio zany dia naray vaovao samihafa itsika ny amin'ny hoe misy namana indray zany ny ndao sy ny fahafatesana rehefa nivezivezy ny karoka toerana izay handraisana satria dia sepitra dia sepitra izany ary dia tsy voavonjy moa ny ainy noho izany zavatra rehetra izany dia manamarika ny hoe tsy fahampian'ny fitaovana ary manamarika ihany koa hoe mafy dia mafy ny dona ara-pahasalamana entin'izany Covid-19 zany. Efa nisy ihany koa ireo tambavao tao anatin'ny 420 ora ny hoe nisy mpitsabo nodimandry, nisy mpampianatra sy ny sisa marobe ireo sokajina andraikitra samihafa zany izay nindao sy ny fahafatesana amin'ity aretina ity ary izay no hitondrantsika sy anombohan'ny fanadihadiana amin'izao maraina izao hitafako amintsika izay mihaino isan-tokantrano sy manaraka ny fahita lavitra zany. Ny fanamariana voalohany aloha zany dia ny fanamariana izay noraisin'ny filakevitra minisitra tamin'ny alalan'ny visio conférence ny toe-palasalamana ireo eo anivon'ny gouvernemanta ary izay no tenentsika hoe mahay miaro tena ny eo anivony izay gouvernemanta izany amin'ny alalan'izay visio conférence inao hoe fantatra izy ireo tsara zany ny amafiny zao aretin' zao ary izay tsy ampy fiarovana tsy ampy fikaringana ity. Omaly ny conseil des ministres dia namoaka zany amin'ny hoe mampitombo indray ny CTC ary raha ny voafantatra ny tapany maraina zao inga filoham-pirenena dia
nitokana zany a nampafantatra ny CTC ny somandrakizay ary raha ny vaovao fantatra ihany koa dia eny amin'ny CTC akoron-drano izy amin'izao fotoana izao. Tikan'izay dia tsika namarena tsotra fotsiny handraikiny izay amin'ny tady-toerana izay fa ho an'ny olom-pirenena ihany koa dia manana zo izy ho karakaraina sy ho tsaboana ary raha tara izany rehetrarehetra izany amin'ny fitsaboana sy ny fandraisana amin'ny marary dia ny aina zany no vototra lasa amin'ny vatana arak'izay nambarantsika tamin'ny fiandohana ny fanadidina teo fa marobe ireo nodimandry zany. Eo koa ny amin'ny hoe arzay ny teny hitondrantsika koa ny tsena isan-kerinandro ho an'ny manodidina ato anatin'ny Antananarivo renivohitra zany. Fantatsika raha ny tokony izy dia misy ny tsenan'ny Mahamasina rehefa alakamisy toy izao. Raha ny vaovao aloha zany dia mbola misy ny tsena eo Mahamasina fa izany rehetra zany nefa no hitondrantsika ny amin'ny hoe inona ary no mesura na ny fanapahan-kevitra mifandraika amin'izay fanatsarana ny tsena isan-kerinandro io izay. Raha ho an'ny fitondram-panjakana mitodika makany amin'ny vahoaka satria dia fanapahana ny fitadiavana sy ny fahafahan'izy ireo mampitombo izay toe-karena isan-tokantrano izay. Ary efa tokony nandray ohatra tamin'izany ny fitondrana nanomboka tamin'ny fandraisana tanana ity aretin'ity tamin'ny heritaona. Ary efa nisy fijoroana tamin'ny herinandro ity nataon'ireo mpitatitra ny amin'ny hoe nony zahay ary ampdio no fomba ampitovy no fomba hita tanana amin'izay fanapaha-kevitra ohatra ny amin'ny hoe fanohizana na ny fanalavana ny vacances de Pâques ho an'ny mpianatra izany. Anefitsika rehefa tena mamaky an'ilay tokony hitsinjo mandrakariva ny mety ho fanohizana sy fanomezana sitraka ho an'ireo mpanabe izay tsy miasa amin'izao fotoana izao. Na tokony misy fanamavanana ny isan'ny tokantrano amin'ny hoe dia ahoana ary mbola andoha saram-pianarana ary ve ny ray aman-dren'ny mpianatra raha ohatra ka prolongena izany vacances de Pâques izany. Izany rehetrarehetra zany no hitondrantsika ny fanamarihana hoe tsy ampy ilay anticipation, tsy ampy ilay fomba fijerina vision eo anivony izany fitondram-panjakana izany fa mandeha anjambany fotsiny sy mandeha jojorombona fotsiny raha soa sy hafahana fotsiny aloha mba misy fomba ilazana hoe mba misy fanjakana mba mandray andraikitra nefa les mesures d'accompagnement par rapport amin'izay dia tsy misy mihitsiny raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ary eo mahatonga ny olona ho mailo amin'ny hoe aza mitetateta anao fihiboana satria zao ary tsika tsy miboka na dia misy fanidina amin'ny ampahany ny fifamezivezena sy ny fahafahan'ny olona mitady ara-toe-karena ny fivarotana sy ny hoe tena sarotra ny mikaroka tobo-pahasalamana na hôpitaly io na centre hafa ary raha makany ny CSB2 dia tsisy lay fanafody eny anivon'ny CSB2 nefa tababolona lasa zay indray matoa voalohan'ny repoblika dia miteny manao hoe maimaimpona avokoa ary ampy atrehana ny hôpitaly Joseph Ravahangy Andrenavalona dia ny scanner eny amin'ny hôpitaly manara-penitra fa iza moa tsy memenina ny amin'ny filaharam-be andraindray ara dia mbola misy manefa eo anatrehany izany rehetrarehetra izany. Dia hoy isika hoe aza mitetateta anao fihiboana izany vahoaka malagasy zany. Maika fa ho fehezinareo indray ny fivezivezena sy ny mba asa kely fitadiavana satria lay vahoaka malagasy inge ny anina an'io tadiavina an'io na dia efa miova ary izay fomba fitenena izay ny amin'ny hoe ny anina an'io tadiavina rampitso satria mitrosa amin'ny ankapobeny fiainan'ny vahoaka malagasy.
io zany no mba ho tokony ho tsapany vahoaka amin'ny ankapobeny fa isika vahoaka ihany koa zay miaina amin'izao raharaha izao dia mbola tokony hametraka fanontaniana sy fandalinana lalina isan'andro san'andro ny amin'ny hoe tena mitsinjo anay ve ity fitondram-panjakana ity, tena azonay antoka sy hitokisana ve izao fitondram-panjakana izao, raha toa ka manisa maty isa marary ny fiaina malagasy. Maly zay rehefa vita ny fandarina atoandro tolakandro teto amin'ny miara-manonja satria nisedra n'izay fahampitehan'ny fitaovana izay tsika tamin'ny raharaha-jirama manakambara betsaka amin'izany tsika fa amin'ny fotoana hitenenantsika zany dia ho resantsika ty raharaha-jirama ity sy ny fitantanana ao anatin'izany jirama izany, ny mahapotika n'izany jirama zany fa mbola mitamatama mitazapotsiny ny mpitondra fanjakana ary ny olona efa tsy naomby tany anivona ministera ny tantana ndraikitra tamin'ny ministera no mbola nomena promotion ngezabe ny tantana lasa victime makotsika tato amin'ny miara-manonja tamin'ny fitaovana ny amin'izay fahasimbana izany dia victime manaraka an'ireo marobe zay maty ireo herinaratra eny amin'ny toeram-pitsaboana amin'izao fotoana izao dia lasa miezaka fotsiny manao ny fitsaboana arak'izay tandrifiny ny vahoaka malagasy mikarikevitra arak'izay heveriny fa mampety azy. Dia misy protocole amin'izao fotoana izao heverin'ny vahoaka malagasy mahomby azy dia ataon'le protocole ED1 zany hoe raha raitsina zany nandritry ny heritaona anakaty ny protocole nahazatra antsika ilay nididira olona ny amin'ny hoe azithromycine na chloroquine sy ireo samihafa ny amin'ny zinc ny amin'ireo tsy mampivaingana ny rasy ny sisa iny efa protocole classique iny ary ny appliquentsika teto Madagasikara. Dia misy an'ilay deuxième protocole tamin'ny alalan'ilay CVO tsy maninona aloha resahana ny azy raha zay mba mahafinaritra ny fony. Dia miditra amina troisième protocole zany tsika za tsy resaka an'ilay troisième protocole le injection nanaovana resabe tamin'ny fotoanandro satria tsy hita lohany tsy hita vodiny zany injection zany amin'izao fotoana izao fa lay protocole troisième traitement any ED1 zany no resahantsika officiellement fa ny vahoaka izany satria fantatry ny vahoaka ny fahombiazana ary dia miandrintsika zany hoe roviana no anjara amin'ny Madagasikara ao anatin'izany vaksiny zany ka izany rehetra zany matoa mba resahantsika ihany matoa tairitsika ihany zany dia hoe ilay vahoaka sisa no miazakazaketseroa mitady hôpitaly andray aza mitady fanafody ifamonjeny samy mpiarabelona ahafahana manavitry ny ainy mitady ny sakafo hohanina sady mitadiny lay hivelomana ao anatin'ny aretina fa le fihetsiketsehana lay mpikamana marobe teo anivon'ny gouvernement lay solom-bavambahoaka marobe manohana an'ilay fitondram-panjakana fahiny lay gouverneur marobe lay be ny tanàna zay nanao an'izay dedaka sy solelakisy masamy hafa izay ny ara-dalina fitondram-panjakana zay efa mahita fa mafy ty aretiny ity amin'izao fotoana izao ary tsy vao maîtriser mangingina any amin'ny sehatra misy azy. Kasavaritsika vahoaka malagasy ny amin'ny hoe miady amin'ny aretintsika fa misy andraikitra tandrify atsika no hijoroantsika sy hitenenantsika ary hanandratantsika ny feontsika hoe tsy rariny tsy mety ary tsy azo ekena zao zava-misy sy hitantanana ny vahoaka malagasy ao anatin'ny valina aretina izao sy ny fiaina aidy ny fitaterana mizotra nasionaly zany rehetra zany dia efa n'olona zay to plasy toko vavy zay no anjarako satry resaka lavalava isika kanefa moa dia ho atsika vahoaka malagasy sy ho atsika ihany koa zay diaspora any ampitan-dranomasina any na rapitso fa enina ambin'ny folo ary tondra fanadidina bevata fa ho an'ity androany atoy dia faranana izany fandarina izany ary mankahery sy mamey hatrany izay zotom-po atsika rehetra miatra
miatrika ity covid-19 ity sy hoatsika izay miazakazaka mitotototo mivatana sy mandefa ihany koa amin'ny alalan'ny tambajotra serasera. Makasitraka tompolahy, makatelina tompivavy.